Faly miaraba tokolasy tokovavy ho anao zay manaraka hatrany ty fandarina miara-manonja ity androany larobia fa 12 ny volana aprily itsika 13 dia miarabantsika zay manaraka ity fandarana ity taky ny mazatra moa zany dia misy ny solombamboaka ivahiny ao anatin'ny fandarantsika zay tompoterina rehefa larobia taky izao misy ihany koa ny mpaneho hevitra zay miara-dalana amintsika rehefa larobia ny fotoana fa eo amin'ny lafiny teknika dia ifaly ionja ary ijosoa no miara-dalana ao ambadika ao ny any ambony moa zany dia arzankla ry radany sy ny namana rehetra mpiaramiasa hatramin'ny mpanao gazety tsy adintsika no miarahaba ny namana ao amin'ny radio mada zato teboka valo zay atanan'ry nomenana ary nomsa ry malalatsa ary ry robena zay manodina izany onjam-peo miara-manonja amintsika izany ianareo mpanaraka ity fandaranty any amin'ny faritra naizanaiza misy atsika na distrika na faritra izany dia anaovana ny koko avokoa ary ho anareo any ampita an-dranomasina dia tsy ho adinonay ao anatin'ity fanombohan'ny fandarana ity ny vaovao de marobe tokoa zany fa eo anelanelan'ny fandarana eny dia ezahako ny hiresaka izany lafim-baovao zany amintsika rehetra ary apititra izany vaovao izany ao anatin'ny fandarana fa etona aloha zany dia mbola hanaovantsika ny fialantsiny amin'ny tsy fahetona zany ny namana Rina Rabe Mananjara satria araky ny fanampahafantariko atsika omaly dia nandao azy ny ray niteraka azy dia ny pasteur Rabe Mananjara Jean Risson zany zay nitandrina nandritry ny 80 taona atao amin'ny fiangonana FJKM Ambatofotsy Avaradrano omaly moa ny fianakavimbe teto amin'ny miara-manonja ny solombavamboaka ny ekipan'ny MBS reo mpanao gazety zay niarany sehatra tamin'ny Rina Rabe Mananjara reo namana olotsotra pakafia ny anevon'ny antoko tiako Madagasikara ihany koa no tonga ny dododo zay nakahery ny fianakaviny ny Rina Rabe Mananjara zay nilaozany rainy izay teo amin'ny 9 taonana amin'ity androany ity no hanatanterahana ny fanitriana ny nofo mangatsikany satria mo andrasana ny razana ao amin'ny FJKM Ambatofotsy de ao ihany no hanatanterahana fitoam-pivavahana manomboka amin'ray ora sasany rehefa aveo hanenjika any izahay miaraka amin'ireo solombamboaka iara-dalana miaraka amin'y tonton Mota ihany koa ary ny ekipa zay isolo tena amin'izany ary rehefa vita zay de isy ny fanotriana ny razana eny amin'ny fasan-drazana na ny fasa-pianakaviana lazaina Avaradrano zay ny amin'iny zany fa dia misy moa no manontany ny fandaharam-potoana samihafa amin'izay hoe hadidy farafananana ny mpitandrina Rabe Mananjara Jean Risson zay dia hatramin'ny ray sasany aorina zay misy ny fanotriana ny nofo mangatsikany mbola afaka manatanteraka amin'izay adidy izay isika namana sy tapaky Rina Rabe Mananjara sy ny fianakaviana izany dia etona atsika zany mbola mitondra hatrany ny teny fampiononana fankahirezana an'izay fianakaviana zay nilaozan'lay ray lehibe zay nanana didy teo anivon'ny fiarahamonina ny any didy teo anivon'ny finoana ary nanana didy ihany koa teo anivon'ny ankohonana na ny fiaina mpianakaviana eny ary rehefa larobia taky izao moa dia fantatsika fa Andriamato Rakoto Andrina Motarson Alleluia no miara-dalana amintsika manokatra ny fandarana ary aorinan'izay ny solombamboaka ny Madagasikara Rahalamo Zafimbololo Larazafy tsy mialina Andriatsy Voafetra na député Fetra zay filohan'ny volona parlementaire ny antoko tiky Madagasikara izy moa voafidy teny amboribory tamin'ny 15 no hitondra ny lafim-panazavana etona dia mampiomana atsika fa misy zavatra tena goavana horesana iaraka amin'ny député Fetra rehefa aveo anatina fanazavana zay tena tsara ho fantatra ngeza be zay fanazavana hoentin'izay rehefa aveo fa ampiomana atsika ny tenako satria dia efa any an-dalana any solombamboaka Fetra Rahalamo Zafimbololo tonton Mota miarabara fa tonga soa eto indray isika ndeha ataotsika hoe zay le torabaty avy any an-danitra tantely amam-bahona amin'ny fiainana sy ny sisa de tsika amin'ny rahalahy aloha zany tafaraka eto fa namana Rina tsy eo de ho ataotsika
am'izay fomba ahafahana mifampizara nyvaovao sy mitondra nyfandalinana ity fandaharany ity sady akaherezantsika ihany ko ny namana zay tsy tafaradalina amintsika androany. Eny faniry miarahaba ireo rehetra manaraka izao fandaharana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izao. Miarahaba ireo rehetra na ny any ampitan-dranomasina na ny eto amin'ny firenena, ireo mpanao tsy lazaina rehetra any ambadika any efa nytany sainy faniry teo moa zany a, dia miarahaba anareo rehetra tahiny tompona azo izao andro anio izao. Ary de eto a manararoatra ny tenako a, mirary fiononana sy fampaherezana ho an'ny fianakaviany namana. Irina no ny famoizana ny ray aman-dreny a, ary de Andriamanitra manakare-pahasoavana amelona ny fanantenanany amin'ny fiainana mandrakizay ho an'ny fianakaviany Rina rehetra. Zay a no teny entina manomboka izao fandaharana izao. Misy namana moa atso zany a zay mandefa ny teny fampinonana ho an'ny fianakavian-drina de vakitsika ihany Sogasa Rafisa zany a makahery ny misy hoe Rina Rabe Mananjara mirary fiononana feno ny fianakaviana manontolo tompoka zahay mpiaino miara-manonja diaspora dia miara-miory aminy handry ampiadanina tokoa ny fanahiny maty. Taky izany ihany koa Iary Miray Andria tsy faritana de hoe faly miaraba ny mpiara-manonja rehetra mirary fiononana feno anareo mpikarakara rehetra izahay avy aty Saintanina La Réunion Mahirezy de misaotra betsaka Iary Miray satria ianao de anisany mpanaraka ihany koa mitovy andry Soagasy Rafisa zay maromaro no manaraka antsika anatin'ity fandaharana ity. Rafidy Arvola Santatra ihany koa de salama aby tsika mpanaraka ny miara-manonja de mbola ataovy kokoa kely ozy izy de miandry ny député fetra sy ny famakafakany Santatra Jeune Team Tananarivo Fadimy de miraba kokoa Santatra any amin'ny boribory-tany Fadimy zay toerana zay nametrahantsika safidy ho an'ny solomam-bahoaka fetra Ralamozavim-Bololona. Tsy adino Tovrazaka niaraka taminay omaly izy nandeha namangy fahoriana takin'izany ihany koa nitondrantsika ny fankahirezana zay nomeny Rodolphe Roger makahery andrina ozy izy ary miara miory amin'ny fianakaviana manontolo mitondra ambavaka. Vakitsika daholo reny afatra reny mba ho voaray ny fianakaviana mba hoery lehibe eo amin'ny fianakaviana satria tsy manadino azy itsika zany. De zay angamba ny Ely Ralibenja avy any Brest moa zany dia matsiary mandrakariva namana mpiara manonja amintsika eto de isaorana Ely Ralibenja mivady mihitsy satria de anisany mpakasitraka mpanohana antsika indrindrandrindra ara-bavaka satria tena zava-dehibe ny vavaka tsy mora ny zao ady atrehantsika zao hoe tena ady amin'ny fanahy akoatran'le hoe ady hitamaso amin'ny alalan'ny vidim-piainana, amin'ny alalan'ny tsy fanjariana, ny fahalovana, ny fitiavam-pahefana, fitiavam-boninahitra, fitiavam-bola zay hoe hita any amin'ilay fomba mampanao an'le mpitondra sy manodidina azy fa misy ady ara-panahy enjana be koa lalovantsika amin'izao tonton Mota de mahafinaritra anay foana ny mahare anareo ny amin'ny hoe tena mitsotrambavaka tena ngeza be fa manova zavatra mivavaky maro. Ary tsika moa de efa manangim-piainana foana amin'Andriamanitra sy le Jesosy Kristy zay tena inontsika de ny famondrana, ny tongotra mivoaka ny trano, ny tanana mihetsika mivava miresaka, ny saina mandinika, ny maso mijery, ny sofiny amiaino, ny fofonaira rehetra zay iasanay isan'andro san'andro io de mbola nitanjaky mivavaka avy any amintsika rehetra de feno fankasitrahana mihitsiny indrindrandrindra itovy razaka zay tena vao manomboka be amin'ny enina maraina iny de efa mandefa mivavaka ao anatin'ny Facebook eo ety vavaka raha lafaniry de misaotra indrindra satria nyty tena didy masina ho an'ny tanindrazana sady zay tonton Mota. Tena mariny zany fa itsika ity fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ny tena ary ho an'ny firenena malagasy, ho an'ny malagasy rehetra hatrany avaratra ka hatrany atsimo andrefana tsinanina manerana ny afy voatany rehetra no irina anatanteraka izany fiombonam-bavaka isan'andro zany fa ny fivavaka ny marina mahery indrindra ozy faniry teo de misaotra anareo rehetra manao kokoa kely ho anareo rehetra nanatrika Erenesy na tany Deauville, na tany Bordeaux, tany Frantsa tany fa dia fanao kokoa moa tsika de mamerina anareo hoe voaray re tompoko fa de misaotra
malagasy foantsika Zay. aizanaiza Na ny fivoriana natao tany tetsy teroa mba tsy ilazana fa tsy zay eny ary tonga de anomboantsika azy tantomota dia nanambarany teo anivon'ny seni zany hoe ny papakatenin'ny seni ny aminy hoe nofaranana tamin'ny faharaika ambin'ny folon'ny volana aprily teo ny listy mpifidianana vonjimaika zany hoe aretage provisoire zany listy mpifidianana androany moa zany fa 12 zany hoe omaly le izy zany de rehefa noenona ny fanazavana satria ny andro mafy misy tsika hoe inona raha ny fanazavana hoentin'ny seni par rapport an'le 13 500 000 électeurs zay objectif ny seni sy ny fanjakana satria tao anatin'ny tatitry ny filakevitry ministra dia ny confirme ny fanjakana matetitetikio 13 500 000 io rehefa nanao an'lay hoe anao jugement supplétif anao an'le karapanondro tokony hoan'ny daolo be sy ny rehetrarehetra sy ny hoe manosika ny seni hoany am'izay hoe refonta zay dia 13 500 000 de seni ihany ko nametraka an'izay fa omaly zany ny fanazavana zay nentin'ny papakatenin'ny seni de hoe tsy tratra ilay 10 mety sy 13 tapitrisa satria manko zany zao le esprit na tonga le 13 500 000 aloha zany tsy fantatsika fa mifantatsika fotsiny de zao ny RGPS 3 zany na ny recensement général ny population sy ny habitat zay nataony Instat 2018 mitokely izy misy sombony kely taty am 2019 tena mivoaka lay résultat an'izy de hoe 27 millions anoany ny isan'ny malagasy na fito amby roapolo tapitrisa mbola mitrahantsika tena baraingo zany tena marina ve zany na efa niakatra ve fa io moa zany tsy maintsy ny antotanisa officialy manamarina amin'ny fisin'ny zay fa tsika tsy afaka mamorona ka raha fito amby roapolo tapitrisa ny officialy aloha hatreto no voarakitra ao anatin'ny antotanisan'ny fanjakana foibe satria ny Instat de aratsana hampiasai ny fanjakana malagasy dikan'izay zany de hoe ny atsasatsasany zany ny everina fa ompifidy amin'ny fifidianana 13 am'lay hoe 10 mety sy 13 tapitrisa ka rehefa nandely izy tokony tany amin'ny faran'ny volana desambra satria fiandohan'ny volana oktobra nanomboka de nihitatra indray le izy taty amin'ny faraika amin'ny 30 volana janoary de nihitatra indray taty amin'ny volana marsa de zao le izy moa zany hatramin'ny faharaika amin'ny 30 volana me mbola manana fahafahana isoratra anarana ny mpifidy zany fa finalement le izy 9 tapitrisa teo eo no voangon'ny seni de tao anatin'ny 9 tapitrisa io ny 9 ny sorona dia anarina miverimberina io zany le hoe doublan na io marika anakaratra ihany ko miverimberina fa tao anatin'izay 10 tapitrisa nomeny seni zay koa dia mbola nisy teo amin'ny telo hetsy teo na 300 000 électeurs mahery zay tsy tomombana ny fandraiketana antsoratra mombamomba n'ilay mpifidy zany hoe mety ny anarany io ny adresy io mety ihany ko ny mahakasika an'izay hoe seria na karapanondro sy ny sisa izay zany lay izy ka raha tambatrika le izy de manodidina aty amin'ny efatretsy aty na 400 000 mahery zany le izy tontomota de rehefa ampifanesoratsika le izy lay 10 tapitrisa sy lay efatretsy zany hoe lay 9 sy le telo hetsy de mame efatretsy mahery any hoany lay sady tsy tomombana no miverimberina de zay zany mame an'le hoe raha ny voasoratra farany zany dia mpifidy eo amin'ny 3 sy 7 tapitrisa na 9 623 000 électeurs no voasoratra zany aloha atreto eo anivon'ny lisy mpifidianana raha raisitsika fifidianana 2018 ny tena inscrit raikitra tao anatin'ny fifidianana 2018 satria taoriana ny 2012 isa taona nanomboka nanao oral atsika na ny révision annuelle ny liste électorale dia nampiasaitsika 2018 dia 9 900 000 voix électeurs azafady indrindra zany hoe 6 hetsy sy 7 tapitrisa donc zany nalay mety hoe tratra le izy raha ohatra ka esorintsika fotsiny le 66 000 zany le tam'le doublan fa raha raisitsika indray le tsy fahatomombanina teo am'le fandraisana antsoratra mety hoe mbola ho averin'ny seni ve reny zany hoe
manatona an'le mpifidy mihitsy izy nefa tsy mihintsika ho vita anseny zay tsy vintsika satria tsy manana n'lay olona ampiasaina tsy ampy le fitaovana ho ampiasainy seny itety an'ireny izy ireo olona telo etsina 300 000 reo zay tsy tomombana fa zany koa mila mampisainy zany sanatriny zany so de olona nikendrena manokany zany satria 300 000 voa zany efa zava-dehibe fa fantany apetraka de mbolo tafaverina vereo ao anatin'lay fanamboarana satria manomboka ny fahafito amby folony volana aprily de averina any amin'ny fokotany ho zahantsika mpifidy lay lisy mpifidianana ho amarintsika zany mombamomba atsika ao anatin'io lisy mpifidianana io mandritry ny 20 andro fa ny fanetanana fisoratana anarina de mbola mitoy foana eny anivon'ny fokotany fa raha raisika zany 9 623 000 zay no voarakitra tam'ty 2023 ty mbola encours le izy 9 900 000 na 7 tapitrisa ny tamin'ny 2018 de tsy tratra zany na le tamy 2018 fotsiny ara tontomota zany de tsy tratra la isa mpifidy zany alors que efa nisy 5 taona everina fa tokony efa nivoatra be ny mpifidy eto Madagasikara na izany aza nefa ty tsy azon'ny fanjakana tsy azon'ny seny elana fa nanana anjara lehibe tamin'io fahazonan'io isa mpifidy 10 tapitrisa io ny antoko tiako Madagasikara tarihan'ny Filomarka Ravalomanana zay nanokafatsika ny adevitra tontomota satria goavambe io natao hoe fototry ny fifidianana lay lisy mpifidianana ka izao fanamariana voalohany hitako ry faniry mahakasika nyty lisy mpifidianana sy ny taremarika ny meniny senity ny ainga izy tamin'ny atotanisa nomeny iny staty taty amy 2019 de rehefa nahazo an'iny atotanisa izy de hoe manao projection izy apartir an'iny manao tombana hoe tokony ho firy zany no atotanisa ho azo amin'ny 2023 de eo izy nanao hoe 13 millions dia gaga ihany satria raha miainga kosa hoe am'le atotanisa am'le hoe nisa mpifidy tamy 2018 miainga am'le atotanisa tamy 2018 ary miainga koa ny zavatra marina inona le zavatra marina resahako hoe nisy 1,200,000 doublon tao anatin'io taremarika ny meniny seny io tamin'ny hoe nisany mpifidy sy ny sisa de analao 1,200,000 io le 9 millions mahery io fa miverina ty amin'ny 8 millions mahery kely ny taremarika ananana raha miainga am'le taremarika tamy 2018 ary mandray araky ny tokony ho izy mihitsy hoe nisy doublon 1,200,000 io dia menjerany amin'ny 20 tapitrisa mahery kely ihany le isa tokony hoe mifanakaiky ny isa mpifidy zany tamy 2018 fomba fijeriko zay de zao raha zao izy ny menjerany amin'ny hoe 9 millions mahery kely 9 600 700 de araky ny tokony ho izy ny fijeriko azy zany raha miainga ary am'le 8 millions mahery ary raha araky ny fitombom-ponina sy ny etsetretsetra de tokony ho zay ka tsy de mifandiso fa zao lasa lavitra be my projection ndry zareo ary tamin'iny moa izy nanao projection hoe 13 millions de tonga de nietsena arak'izay doly mila misy betsaka zany tsy nanana karapanondro betsaka zany de mila manao inona moa ty izy teo fitsarana mandeha mba azahoana manao ny any famerenana ao anaty listra ny olona tsy nanao karapanondro sy tsy voasoratra kopisiny etsetra nampiasaina daholy ny zavatra rehetra tokony hatongavana am'izay zao anefa miverina eo am'le izy anytiako resahana hoe za raha miainga am'le taremarika 2018 aho fa tsy ny donen'iny staty 2019 eo moa misy manao hoe ka ny iny staty ny tena ekena za aloha de malahelo am'le resaka hoe niny staty no ekena sa ekena niny staty fa ny zavatra tao betsaka ny manipulation fijeriko azy atao amin'iny staty satria na ny resaka taux de croissance resahan'ny fanjakana ary tsy mitovy ny zavatra ampiasaina tamy taloha
hoe firy ohatra meko anareo fotsiny zany a inavy ny panier de la ménagère hoe ena atsasakilao isan'andro siramamy fefany atsasany menaka sy ny vary sy ny sisa tsy mitovy zany a arony petsena tany amin'ny taona 2007 zany a sy ny nametrahana ny lanjakarona ny ao anatin'ny arona tateorina ka zay nanaovako hoe le izy indraindray a somary misy manipulation technique a le izy na izany na tsy zany a ny isan'ny olona foana fa le tamy 2018 ve zany a inona ny fanazavan'iny staty a sa seni mihitsy ny tsy nety tam'zany a zay ny tsy fantatra fa zao raha ireny chiffre tamy 2018 reny ny resana mipetraka tsara io 9 million a tsy hoe mipetraka tsara de hoe exact anina fa efa azo atao hoe fiable le taremarika hitany seny nanaovany a an'le arretage provisoire zao fa eto ry namana faniry de efa manentana ny olona hoe jereo teny zao fa ianao mety hoe ny soratra fa noho ny antony maro samy hafa le olona manao an'le saisie ozy ny fitenenana am'izao fotoana latsaka ny sifra ray am'le kara-panondro de eo ianao ny raisina de tsy mahazo mifidy ka zay fadisoa zay a mety mitrangy zay ka zao isika zay efa nysoratra anarana rehefa amin'ny herinandro ambony afaka miverina mijery hoe tena araka ny tokony ho izy ve a ny anarako sy ny kara-panondroko misoratra aty amin'ny fokotany ary itsika atao analamanga aza manao an'izao hoe izay ange eto zay makeo amin'ny fokotany ange ny anay tsisy olana mihitsy fa tonga de vetivety aza manao an'izany zay le andraso zay a tsy mampandroso mihitsy zany fa vao mahita olana tonga dia mandray andraikitra mamahan'le olana fa tsy miandry andraso zany ka de zao ianareo rehetra na any amin'ny faritany rehetra any raha vao mandalo fokotany de jereo ny anarana amarino hoe tena numéro ny kara-panondroko a numéroako ty a ny adresiko ty a zay ianao vao mahatoko tsara hoe afaka ifidy a amin'ny volana novambra 3 sy 4 ka dia manentana an'izay foana ny eto amin'ny fandaharana miara-manonja aza manao malaindainy zany e zay aza manao malaindainy zany fa tsy asa vadidrano ty tsy vita tsy fanakonana ho ny fitenenana fa miaraka mihetsika mihitsika miara-manonjo tsika rehetrarehetra mitondra ny anaratsika any anatin'ny liste électorale zay no azo lazaina am'izay faniry le tsika moa mametraka fahamialona milafinjavatra marobe tsika zany tonton mota natiana aloha raha tsy tiana zany a dia misy riska mihitsy a ny fisiny zany hoe manomboka mitombona le adevitra na de efa raisika tena mitombona na le adevitra satria filoha levitry ny seninge no ny resaka niny zany hoe prouve zany voaprouve zany le adevitra doublant tamy 2018 raha toka misy doublant 66 000 am'izao fotoana zao zay zany zavatra tena mila sainina be zany ho any rehetrarehetra mitombona na le adevitra doublant 1,200,000 1,100,000 maheriny tamin'ny 2018 raha ohatra ka nahitana 66 000 ty iny any ararany le nandeha nandritry ny 10 taona dikan'izay ny tombo mendalana teny zany le izy ity zany a vo nanomboka de tratra tao anatin'le izy ndeha ataotsika hoe zay aloha ny fomba fiasan'ny sinina hoany na tsy hoany fa io aloha zany mio vo miram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidiana fa mifantanina mbola miperaka zay tokony fakafakaina sy diniany rehetra de hoe ary tokony ilambaliny any am'sini de hoe zareo anarana miverimberiny faritra distrika commune taizy reo mila fatatsika zany faharoa lay voalaza fa anomalie teo am'le resaka transcription ohatra transcription moa zany sa saisie mitovitovy eo ihany mila fatatsika ihany ko ohatra ny ahoana ilay fomba nanaovana an'izy ka nyresahana ny am'le hoe ty ohatry ny misy rature fa ohatriny tsy mety mifanahitsika manko de hoe sao de fantatsahana melony mpifidy zay fantatra fa mety efa misy remarque quelque part ny amin'ny hoe reto tsy atsika zay mihitsy 300 000 voix zany efa mila mampisainy zany de eo mila mampamailo zany ny antoko politika indrandrindra ny antoko tiako Madagasikara mila mahafantatra tsara tsika ny aminy hoe taiza
faritra district na commune ny siny zay hoe tsy fahatomombanana teo amin'ny fandraisana tsoratra ny anaran'izay fa raha ohatra ka misy ny tsy fahatombana sao de anao le miainao anaizy tontomoty zany zay mihitsy mety fahadison'ny mpandika anarana ny ninany dosiona ohatra na mety famanana famadiana ohatra ny numerao na sala am'izany na adresy misy zavatra marobe zany mila saina par rapport am'izay zao ry rehefa mijery an'le fanamarina le tatitra nataon'ny senia hoe le 66 000 eran'ny Madagasikara sa teto Antananarivo eran'ny Madagasikara eran'ny Madagasikara satria dans l'ensemble foana ny adevitra eny ka zay mantsy hoe dans l'ensemble foana le adevitra fa le 66 000 de 400 le 300 000 koa dans tout Madagasikara zany manenina Madagasikara 4% efa raha mifilaza azy de ohatran'ny hoe efa manakaikaiky ny tokony ho izy fa zao nefa ity nefa nytenenina teto foana ty fanamariany ty ho an'ny seni afiseo isaky ny commune farafaratsiny isaky ny fokotany ny tokony ho izy ny listry ny mpifidy voaray anareo hatramin'ny maly zay izy de mazava tsara ho hitan'ny olona rehetra ary zay ko mbola anentana mafy mihitsy zay hoe ezaka zao ny fanoratana anarana fa tsy ampy be deabe neny aminay mihitsy eny amiko mihitsy mory faniry ny tenen'ny chef district hoe ambany be ny eto amin'ny commune Talatamaty de za fa ny teny hoe de ho tairina mihitsy ny eto amin'ny commune Talatamaty fa tsy hoe commune Talatamaty ny tena marina mahatoky izy fa izy isa-taona de eo amin'ny 70% eo tim de mahatoky hoe aizay eto ange tsy maharesy anay mihitsy ka tsy manao an'izany ny fomba fisainana fa verena aloha manamarina n'le zavatra ao anatin'ny listra dia mba ho foana le doublon ho foana le hoe tsy fanjariana tsara ny fandraisana sy ny fanoratana le mombamombanao ao anatin'ny listra électoral fa raha ny filazan'ny seni zany zao hoe 66 000 ao anatin'ny Madagasikara ray manontolo fa ny hafahafa manompo ohatran'ny lambandrazana no izy fitenenina ry faniry de any Benenitra tsy fantatro le olona na efa tany Benenitra fa za efa tany akaikikaiky zany Benenitra zany any Bekily anelany sy ny atia Betroka ty anelanelan'zany ary tena manahirana be zany raha andeha am'zany mandeha tomobile am'zany sarotra hoe isy lalana sa iodina izy de any lazaina hoe efa mba ambony anosy be anala efa ambony ko ny tapisoratana anary any am'le faritra tena manahirana daholy de tsy accessible mihitsy nefa eto ara-Talatamaty tsy avolaina zay manko mila mampamaily be atsika zay fa tsisy zavatra tonga parazara zany zay tsisy an'zany kajikajy daholo my be deabe am'le izy ka zay ho an'ny olona rehetra zany marina aloha fa de efa tonga de teneniko eto ry zareo FFKM moa efa nanentana no am'zany ko de miteny hoe itsika mihitsy itsika olona mivavaka manana an'Andriamanitra mba arao daholo zany mahatonga zany hoe fa maninona ny any Benenitra no tonga any amin'ny 7 any akora oy any fandrina varatra ambony be nge le be fandrina varatra aloha nge mba hoe akaiky route nationale fa marina aloha fa fa hoe le route nationale fa miamora mangasa 90 km tsy 90 eo amin'ny 70 80 eo fa 3 jours nanaovana azy tracteur raha misy zay voatonga amin'io ny commune mbola mifanalavitra tontomota ny tsika nge eto mifanakaiky eto le fototany eto Analamanga ambany be ny tany ka ny any Benenitra nge ohatrana Ambaty fotsy agara sy Talatamaty ny elanelan'ny tanàny ny any Benenitra any zavatra mandeha maraina de atoandro vao tonga any amin'ny tanàna anankiray lasa ohatrohatran'izany ka de mba hafahafa ihany mieritreritra an'le izy zay mantsy seni miezaka hoe manao zay mba atoko isanazy ireo de mamoaka an'io résultat io izy hoe mihoatra amin'ny 9 millions meny 66 000 ny anina de mbe fatokisanaareo ve zay zany ka zao le fombafombanareo ohatran'le mivoaka tapoka koa le hoe Iakore Benenitra sy ny sisa tsy tanàna manahirana makany aminy zany lazainareo hoe anina fa de zao
mba hoeto ny fanazavana afisy eo ataovy petadrindrina isaky ny fokotany de ny zao ny ayatsy evanana apetrao zay angamba za mino fa tonga de ve any amy district zany no imprimena nge de ny district am dispatsy an'zany de fa ao zany ry faniry fa tsy de hoe sarotra loatra zany tsy de mila an'izay loatra ny seningamba fa afaka mandefa ny listra ho any amy district de atongavana am'izay eny ary ino moa tsy maintsy noresantsika ry ikotrokotrany foana tsika satria ino ny bazy ny fifidianana eny atao hoe lisy mpifidianana e raha vo ratsy io lisitra io de misavoritaka daholo zany ary fototry ny olana io zany ny fifidianana farany teo a 2,500,000 zany hoe sur 4,000,000 ataoko hoe 4,900,000 sasa ndraso aloha jereva kely fa mba tsy teniteny foana tontomota tamin'ny 4,647,000 suffrage exprimé zany nany hoe vato manan-kery 4,647,785 dia ny vato azony Ngarajoelina tamin'io 2,500,000 kely de ny vato azony président Marc Ravalomanina 2,60,000 zany hoe teo amy 500,000 teo le elanelana fa io le mampamailo atsika ninona ny antony mampamailo ity loha zany ty 2,500,000 Ngarajoelina ty anesorana doublant ny ao manko manofiny ao hoe mbola afaka mamerina doublant zay ny any ambadika rehetrarehetra any zay mahatonga sasa manangonangona karapanondro eo mahajanga sy ny rehetrarehetra manerinery président fokotany io manolo président fokotany misy sasa mihitsy ara de mieritrehitra hoe aleo fa zay misy aloha ny vérifier an'le lista zay le izy vo alefanay eny anivo ny tompon'andraikitra misana zany lisy mpifidiana zany dikan'izay ahafahany zareo sady mamono ny anaran'le olona tsy fidy azy fa mirassuré koa am'le olona mpifidiny a lay voasoratra ana any ene le kilalo maloto na le dola makoty zany hoe le 2,500,000 Ngarajoelina zany le an'le Ramsekely tamin'ny fifidianana 2018 anesoratsika 1,100,000 de 1,400,000 zay nge tena vato azon'le Ramse zany raha ny tena izy e namela malalaka nandreseny président Marc Ravalomanana na iny 1,100,000 iny ary ndefa fahatsika tsisy ny doublant iny mbola adevitrafo zany satria tontomota amy teny teo raha ny tena izy zany miala le doublant tam'le 9,900,000 de lasa 8 millions ekelikely izy nandresy filo Marc Ravalomanana ka itsika zany manana n'lay réserve na voix na tahirim-bato rotapisy zay re olo reo de para ty amy ray tapitrisa mahery fa le ray tapitrisa tsy ray tapitrisa efa akitsony am'izao situation zao zay manko mahatonga an'reo olo reo a sahiratsaina manofinofy ao anaty lapa ao sisy any ataony aiza misy an'zany mbola mety io mbola mandresy ianao président de io aloha de tsy maintsy azotsika premier tour de vita 10% 500% ny azotsika sinsisa premier tour de vita mbola ameatsika mandat efatra sinsisa ny vahoaka ohatran'zany fa nofiaizy zany satria ny atao hoe élection de fandrefesana ny asa aloha voalohany indrindra nataony lay everina fa efa nitatana teo fa andrefesana ihany ko sy ametrahana ny safidy an'reo zay olona maharesy lahatra an'le vahoaka ka inona ny safidy domeny malagasy amina olona everina fa tena namotika ny fiainana misy olona tsy latsaky ny folo ny resaka amiko tontomota tamy lahady de nytoy alatsinainy nisy ny vahiny tao amiko de nisy hitako teny amy lalana rehefa metseny eny amy lalana fa zao ny zavatra tena azo lazaina fa TGV mahalailay zany 2018 ary nisy mihitsy ara nandrora sy nanompa ny tena hoe de sahirana nareo amin'ny Ramsekely io fa zao le olona mihitsy miazakazaka amy teny ao anaty lisitra ny anaranay ary tena manentana ny fianakavianay zahay fa tsy mifidy an'io Ramsekely io fa efa fantatray no fidinay donc misy olona betrabe ohatran'zany mandehandeha raha Madagasikara zay ny tenentsika hoe raha le 1,400,000 an'le teo zany satria le 2,500,000 nanesoratsika an'le 1,100,000 satria le doublant nge mazava ho azy nakany aminy le doublant nge tsy nakaiza fa nakany amy vatony
de le 2 millions 5 azony tamin'iny résultat définitif an'ny élection présidentielle 2018 naleofan'ny ACC zany azo antoka fa moins 1 million 100 000 doublant de 1 million 400 zany fa io mbola ela ary rehefa mieny io de azo eritreretana hoe aiza de parafiry 1000 voix izy raha antanitsika zao reo olonreo hoe manana membre rafiry nareo satria tokony voaka anaty fiche d'adhésion zany tsy mahafantatra an'izany reo satria tsy structuré ny parti any ka structuré raha mikatroko anatin'ny time ianao de mahafantatra an'izany à peu près zao membre ny time manerina Madagasikara fa raha antanitsika reto olo reto firy tsy manana iziko izy mihitsy arany tsy structuré fa ka tsy structuré mihitsy izy le olona mihitsy de tsy structuré izy donc izy tsy mahavaly zay fa savolaina izy raha ohatra ka mahita 300-400 000 voix zany ary tsika am'izany efa miady varotra be hoe est-ce que miola misy olona resy lahatra ve fa mbola azo kito izy mbola afaka manohy hitatana amin'ny fireneny reto olona zay mampahantra vahoaka reto niady hevitra manko anaty lapeo de hoe eny tsika nisy retard ny 2018 tamin'ny resaka covid-19 tsika any koa misy an'le crise mondiale iny tsika misy an'le crise sanitaire misy an'le raharaha ny Ukraine sy Russie sisa fa mbola afaka mihoatra an'iny ny présidence sisa zay manko mba mahazo information ihany manko zany hoe manambony moral ary zareo fa eo même efa mahafantatra hoe tsy tafavoaka atsika le baolina de zay ny tenentsika raha ohatra eo ka départ amina voix zany tytsika resana tsy hoe tsy hanana ampifidy izy aloha mety tsy marina zany fa tsy maintsy misy kely foana le mafana fo fa zary reo raha manana ampifidy zara hoa raha manana ampifidy manodidididina nde ataoko hoe mba tsy tenenanenako foana manodidididina 10 mihetsy zara 500 000 voix ka izao arangery faniry ireo raha ohatra miaintsitsika zany am'le eritreritra hoe mety eo amy 10 mihetsy eo fa ireo 10 mihetsy reo ange le mahazo tombontsoa ao aminy aloha fa tsy hoe le olona nitazana tety dia resy lahatra fa tena manao tsara mihitsy ty mpitondra fanjakana kehitriny ty de gaga izay no anaovana an'le hoe kary zareo mihitsy angeny tsy structurery faniry satria maninona moa no anaovana an'izany hoe tsy zao soloana ny fanjakana mila miasa ainganareo miasa mafy nareo anao zay alany amin'ny président vola tsy nisy zay le firafitry le fisainana mihitsy ay moa zany ty rehefa anao zavatra ty mila vola mila fitaovana mila olona de tsy ao dolo reo rehetrareo de nefa izy hoe mila miasa aingantsika mila miasa mafytsika ka zao le olona izy ao an-dapa ao ihany satria ireo zany le mahazo tombontsoa am'le hoe mandray vola isam-bolana sy ny etsetra tombontsoa maro samy hafa de ireo no mifanome toky de hoe aisy betsaka ny ty atsika be fianakavian'izy ireo ty azy satria mahazo ananana kely tsefatsefany eny de lazainy hoe ohatran'izay fa zao tena tsisy mahatoky an'io ary marina ny tenen'ny faniry hoe le olona ohatran'ny hoe nandrorany tena mihitsy tany amy 2018-19 tany amy 2009 hatraty amy 2000 anina ohatra zany zao tena lazaiko am'se fa ny olona mpanao vato tamin'izy io tondra tena tanora kosa tena oaoa zao de miteny mihitsy za miteny hoe tsy mirafitra nge fisainanyreny olona reny fa mipoerapoera fotsiny ianao zazoko tena ohatran'izao fa ianao kosa tsy mba mijery fa ianao ny eo ihany fa rehefa miboakely ve ny teanao zavatra de ohatr' zany ianao de o za hoe fa zao re olona reo reo vao mahitady miraba izy miraba foana mifampiaraba foana moa na hoana fa tsy samy resaka tsony hoe tena namely ty anaty tsy marina mihitsy ny tenen'ny faniry hoe le olona indray manao hoe tsizy tsony io tena tsizy mihitsy io fa tena nandiso fanantenany tsy mipotra ny Miami tsy mipotra ny Paris tsy mipotra ny zao tsy ny lalana tsy nisy miala raha ohatra ka tsy ataoko ny heren'ny 13 zay le hoe tsy mirafitra le tsy ataoko ratsy vita ay ratsy vita mihitsy ka dikan'izay zany ny RN 13 resahantsika tontomotany mpitety Madagasikara ny RN 13 resahantsika oa dy Tolanaro mandrapatonga ay ary zay ny RN 13 resahantsika fa tsy le hoe Tolanaro kely maka portion kely aty Ambovobe
iny nge efa vita goudron e ka QMM nanao an'iny fa tsy zay aon'olo le projet QMM na tonga zany de inona moa dizy teo atsika manko zany averintsika amin'ny tokony izy le adevitra Zay. mba tsy ho very tadidy verena kely izy teo tantamota zao manko zany tena mila mampamailo atsika zany ovakiko ty de tsika samy mandray satria misy manontany avereny kely izy faniry le karazana calendrier le lista zany momba lisy mpifidianana zany de zao le izy zany ny arretage provisoire zany fatatsika moa zany faraky ambe folo volana aprily teo zany dia manomboka zany ny transmission ny dépôt des listes au niveau ny fokotany fa manomboka am 17 avril zany ka hatramin'ny fahinina volana me zany hoe 20 andro de vérification au niveau des fokotany par les citoyens de hoe dépôt des réclamations et corrections éventuelles ka zao rehefa mandeha tsika mandritry n'izay 20 andro zay tena anaovana antsoavo zay ny tenena ianao rehefa mary an'ty fandaran'ty azafininao samrery le izy fa mba inga kely le telefona mandany crédit satria fifidianana fanavotam-pirenena ty ny atao hoe fifidianana fanavotam-pirenena de zao démocratie participative mila mandray an-tsara ianao aza vela ho an'ny filomarika ravalomanana aza vela ho an'ny brao politika aza vela ho an'ny solomamboka aty aza vela ho an'ny rafitra aty ny tanora ny vehivavy na miara-manonja na mpiara-miombonanoka ny antoko ty amreo allié objectif aminy lay fanetanana fa ianao zany rehefa mary an'ty de mety sokoa zany ny olona akaiky anao satria mety hoe misy mieno misy ny tsy mieno de ampafantaro aminy hoe manomboka am 17 avril ka hatramin'ny 6 mai 20 andro de vérification an'ilay lisy mpifidianana ninarantsika any amin'ny fokotany de zao tonga de zay mihitsy tsampihinako zay ry faniry fa important be zay hoe 17 avril au 6 mai hatramin'ny fahenina ny volana mai dia affiché amin'ny fokotany zay ny fangatantsika ka tokony ho zay fa tsy afaka hanao correction le olona raha tsy affiché ary tokony ho affiché aty am 19 avril zany le izy de efa affiché de manomboka 20 le olona de efa mijery fa tsy andro 27 ianao vo hoe ho affichénao eraky ny fokotany le liste fa zao tokony ho affiché seny manao an'io hoe zao no ataony de anao correction io izy 17 au 6 mai ka tokony ho iazaka zany io ary hoanaovitsika eto foana hoe affiché ao amin'ny fokotany le liste jerevo ny anaranareo jerevo sao misy fahadisoana fa important be zay fa reo mahafantatra hoe rianina nge tima mafana fo be reny de tsony sifra anakiroa fotsiny le kara-panondro 12 iny de eo anao fa eo ny raisina zay ka zao nanaovantsika azy ho anareo zay manantony eny amin'ny fokotany manomboka amin'ny fahafito ambe folo volana aprily zay efa nysoratra anarana zany hatramin'ny fahenina ny volana me zany hoe 20 andro eto lay sosiny iny lay sosiny nanoratana ny anarantsika iny ho amarinina mihitsy hoe ity ny zavatra nysoratana atao satria izay de miteny foana mandrakariva am'le hoe iny aprime tsara iny ataovy preuve proof sanatr'zany verezonjo sika de eto iny hoe ity ny zavatra nysoratana atao ka mety hitaony mety mauvaise foi raha ohatra hoe fananina ny dusina le anarantsika ny dusina ny numero atsika nanampifamadiana tamina numero hafa na sala am'zany fa eto iny zany rehefa makany amin'ny fokotany tsika ho amarinina hoe ity le nysoratana est-ce ty marina ve ny voasoratra ao anatin'le lista zay ho verifiena atao anatin'ny fokotany x na y na zay ta ray zay faharo zay hatramin'ny faharaiky amin'ny 30 ny volana me de nambarany zareo mbola mahany be aty amin'ny faritra analamanga fa tsy analamanga rery ny esantsika fa naiza hoa ampaneno ny telefôna anao de atsy daholo ny namana retraretra tratrantro maly aho zao nanao appel maro be satria amin'ny arivariviny miantso tontomota zany avy namita didy sy ny asa manandraikitra sy ny sisa de manao ny appel miantso Brickaville miantso any Ambalarondrina miantso any Nivrano miantso any Fetraomby miantso any Menagisa tonga hatrany Mahanoro karakory nanino efa andreo anaty lista andreo efa akato zay de manao ahoana manodidina sy ny rehetrarehetra efa manano fanetanana
efa tsara be sy ara ay ok ara mety de miantso ndray eny ohatry zany nge le asa rehefa malaladalaka kely fotsiny tsika zay le hoe fanavotam-pirenena miara-mihetsika tsika jerevy tsara nypaoziny ty tanako ty manohatran'izao zany hoe miara-mihetsika de mahatratra centre anankiray eto ampovoany eto io le objectif fa raha mikorotantsika de tsy mahatratra objectif fa miara-mietana de mahatratra objectif eo ampovoany ampilamina zany de zay le teneniko amitsika hoe mila tsika mahafo fotoana kely amin'ny mahafanavotam-pirenena azy ty eto zao de tena mba vakiko mihitsy kosa aloha ty avatra ty fa mahafinaritra anay salama ty amin'ny fokotany somanandray commune Mandritsara distrika Betafo tena misy manangona anina de tsy tononiko le izy de ingalala ihany zany mila verifienareo angany zany tsika zany zao iantso telefona hanamarina zany lafin-javatra zany de ato misy message marobe miresaka amin'ilay hoe fahavitrian'ny olona zay manko le izy mila mampamailo atsika tsika zany tsy mitady le hoe nandre 70% Flomar Karavalomana natao talata maty fa zao itsika mitady an'le voix le vato itsika mitady an'le vato raha ohatra président nahazo 20 000 voix tao ao anany impossible ahazony 35 000 voix 40 000 voix zay ny équation tsika ho zay ny équation fa raha ohatra sika miteny hoe 70 000 voix nefa le voix tsika 20 000 tamin'ny 2018 lasa mety 12 000 tsy zay mbola mitady zavatra sarotra ve tsika am'zany mbola misy zavatra ampisainana be am'izao tolona ataotsika zao fa tsy manana droit anao erery tsika maro n'zay mitady an'le karana voix tsika io zay nge za motsy inona moa ny anafenantsika an'zany egny fa mba tsy faussé zany le analyse tsika ny antony de tsotra fatatsika fa fanavotam-pirenena ty fatatsika fa efa mandrovitsiry reo olonireo ary efa fohy ny fotoana ipetrahany dikan'izay arakaraka nylay mafo ny fotoana ipetrahany mampahitatsaina an'ireo olonireo hikaroka zavatra fa ahafahana manodina an'le fividianana ho aneny tombontsoana de zany ange reo olona mahatonga an'reto olona reto hoe manao inona miazakazaka manamboatra lalana 250 ny lalana amboarina anaovana appel d'offre restreint Antananarivo sy ny manodidina taizanareo nandritin'ny efa taona tsy nanao an'izany fa nga eto ihany koa misy lalana tokony amboarina petsaka ny lalana tokony amboarina ny mitsehatra rehetrarehetrany eo zao vao nisy ny resaka tamiko zany lalana mahazo amin'ny mandany resaka zany ho any ambositra zany raha faniry zay nanao paka tany akoatry ny orambe lalana ratsy naiza manerina Madagasikara indrindra ny avako makany amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny moa zany de efa tsy miteny tsony satria ohatrany tsisy fanjakana any raha ho any Njorobe anao ratsy ny lalana maketsy amin'ny lalam-pirenena faharoa ho any Manjakandriana efa bloqué anao lany adiny firy anao de zay ny tenentsika finona mampiazakazaka an'reto olona reto de inona koa no mahatonga azy mandray fanapahan-kevitra hafahafa ao anatin'ny filan-kevitry ministra amina resaka projet de inona ny antony mahatonga an'reto olona reto milalao communication hoe eny akoatra ny RN 13 mandeha koa ny RN 10 de akoatra n'le fikanantitra kely moa navita ny RN 44 raha sy ny RN 5 ny flou iny moa zany mbola edinareo varotra amin'ny fanjakana teo aloha iny fa akoatra n'iny tsy manana zavatra resahany reto olona reto tsy misy mihitsy tsisy ny EPP sy ny sisy zany efa tenenitsika zany tsy zava-baovao nandritra na République Madagasikara fa vao nisy ny République nisy ny loi de finance de efa tsy maintsy inscrit ao anatin'ny loi de finance ny fanaovana foto-drafitrasa EPP, CSBD, CHRD, CHU sy ny sisa ozy président Marc Karavalomana navita betsaka an'izany fa tsy liana tamin'izany hoe zany ndeha hotokanina satria asan-davanandro zany fa ty raisiny zareo ho zava-dehibe le izy anaovana récupération politique ka zay rehefa tsy mirafitra ngery faniry manao EPP ray ianao de atsoinao dolo ny olona de mitokana hoe zany tena zavatra ozy président Ravalomana zany anao mihoatra ny herivo fa tsy nandehana indre mandeha ary satria mandany andro azy zany ny asa ataoko betsaka tsy zany no andaniko andro ka de zao za zao nandalo tany Njorobe dozy le olona ny autoroute dozy aza manofinofo ranga fa tsisy autoroute ao mbola mizingizina mbotr'olo mahita sy manodidinao tsisy an'izany eo fa aza mananina fa tsisy vola nge ny fanjakana 20 km ataontomoto
na ny 2 kilometre aratsy izy ka lizy angery faniry de zao hoe le olona ohatrany tsy mino loatra tsika miteny hoe tsy manam-bola io fanjakana io ohatrany tsy de inony le olona nge zay député zao efa sahirana ny hoe carburant sy ny zavatra anina etsiketsehana rehetra ao amin'ny assemblée nationale fa rehefa tonga hoe mahakasika ny fonctionnaire mitafika polisy zandary izay tsy fisimbola afahana mihetsiketsika zay zay ngamba ny olona vao tena tsy manam-bola mariny ty fanjakany ty ny zavatra tena nahagaga mantsy de zao nanao signature niaraka tamin'ny banque mondiale na 4 milliards de dollars ny fanjakana malagasy raha tsy diso any sary hitako tao anatin'ny gazety ty tanindrazana ny filoham-pirenena ny teo arinan'le mpanao soni fa zao to tsy de nitabataba loatra ary zareo hoe 400 millions ary diso zany le gazety fa ny total nitrosatsika ny 4 milliards de dollars ay ka nanao fa zao mba tsy niorakoraka reto olo reto hoe anao soniny 400 millions fa zao fantatra ngefa ka ny feky ara moa zany vola efa misoratra hoe ho avoaka hatram'izao tsy mivoaka noho ny antony maro samy hafa zay ka eto izy niorakoraka hoe hiasa mafytsika hiasa iaingantsika araky ny tenenantsika azy eto anao lalana le materiel anaovana lalana ngery faniry somary mampime ihany satria materiel tsy de ahoana loatra nefa ny lalana ny tomobile mandeha am'le lalana 30 tonne de materiel kely compacteur kely tsy misy materiel loro zany de afaka roa volana indray io de simba le ho atao eto zany le atao eto tsy tomobile mandeha tao Tananarivo firy isaky ny 2 minitra de zavatra tsy manjarinjary ohatran'io no ataonao de ilaza ianao fa tena manao zay rehefa le tsy mirafitra ny fisainan'le olona de manao zavatra fahatany le isehoseho fotsiny fa tsy zatra tena mitombona zay le zavatra fanao eto ndraso loha raha faranak any izy ty tontomota am'le resaka lisy mpifidianana teo teo am'le fahafito ambe folo ny volana aprily ka hatramin'ny fahinina ny volana may 20 andro zany le hoe amarinitsika fanamarinana ny anarana eny anivon'ny fokotany zany ho an'ny olo-pirenena dia fametrahana fitarainana zany sy fanitsina zany arak'izay hoe tokony ahita zany de aty amin'ny fafito ka hatramin'ny faraiky amby 20 volana may moa zany de 10 andro dia fandefasana an'le fitarainana reny makany amin'ny CEC zany de ny CEC makany amin'ny mandefa azy makany amin'ny CD zany hoe ny rafitry ny seniainy eny avon'ny commune mandefa azy makany amin'ny district de any ho any amin'ny 20 faraiky amby 20 volana may 10 andro any traitement zay réclamation zay fa itsika mila mitadidy hatramin'ny faraiky amby 30 volana may mbola malalaka amin'ny fisoratana anarany ny arrêtage définitif zany sy ny clôture ny registre national électoral de aty amin'ny 10 juin 2023 tsara mihitsy ny amerimpirenana an'izay ka tadiditsika tsara zay tsy mahazo manao fahadisoana mihitsy ntsika zay mareny ty fandarany ty zany fa tena raiso zava-dehibe mihitsiny raiso zava-dehibe mihitsy ny fanamarinana la ianaratsika sy mombamombatsika ao anatin'ny lisitry mpifidianana io satria zay aloha nydingana voaloha ny resaka hoe concertation nationale momba ny senisy ny ACC anjarany ety amin'ny état major politique zany betsaka ny lobbying atao any amin'ny communauté efa misy olo-pirenena société civile hatramin'ny autorité morale rehefa mijoro am'izao fotoana zao mametraka ny andromaso ny FFKM mamo ary tsy vitan'ny andromaso mpifidiana andromaso mijeriny raha-pirenena ihany ko de mametraka ihany ko hatrany amin'ny société civile reto ny zavatra marobe zay tena tsy tomombana hatram'izao mbola tsy mandrotsaka volo anaty pasem ny communauté misy dikany daholo zany ka zay hoe mba tsy fandrombaka azy tsika fa misy asan'ny état major politique zay ny nananana bro politique zay ny nananana solombavamboaka zay ny nananana mpitarika satria ny atsika moa zany mpitarika mazava ho azy président Marc Ravalomanana ny objectif anarina firenena dikan'izay ekipa ny miasa am'izany zay mihitsy zay elizy de rehefa izay zany le izy de ny andraikitsika olo-pirenena ny andraikitsika mpikambana ny andraikitsika mpikatroka ny andraikitsika mpanaradia ny andraikitsika resilahatra ny andraikitsika olo-pirenena kivy
mitofoka leo am'izao fitondrano zao de miazakazaka misoratra anarana ao anaty lisy mpifidianana de rehefa tonga fotoana fanamarihana am 17 avril mandeha manamariny-tsika de eto iaho le taratasy sosiny iny nandanitsika fotoana misy ty fandarany ity tontomota mba hitondrantsika n'izay fanazavany zay satria tena haindehibe ny fanavotam-pirenena atoantsika ny fifidianana ho avy eo tsika aloha tsy miresaka daty akoatra ny 9 novembre 2023 aza miresaka daty akoatran'izay fa mbola 9 novembre aloha zavatra resahantsika eto tontomota sady amara-panina anitsika lasa fanarindira iresaka daty afitsika fa ity le calendrier hoe atao 17 avril 6 mai 7 mai katraria iny apetraka mazava tsara iny ahafahan'ny olona rehetra any amin'ny faritra tsy ny eto Antananarivo ihany tsy elany reny vohim-paritany ihany fa any amin'ny distrika rehetra any de aoka isika rehetra izay rehetra tia anao ny fahamarinana amin'ny fifidianana mba hifanentana hisoratra anarana sy anamarina ny zavatra mipetraka ao anaty lisitra fa zao itsika hanosika ny seni hoe apetrao afisy eo ataovy petadrindrina eny amin'ny fokotany ny lisitra lisy mpifidianana mba azahoan'ny olona mahita izany sy manitsy zay mety tokony ho ahitsy am'izany lisitra izany zay misy ny anarany ka dia izay no azotsika ambara fa ho averina foana zay refaniry hoe tonga indray zao tsika zao mbola misy zao andro ahafahantsika manara-maso sy mijery an'le lisitra de ho hita eo moa seni hoe tena nametraka an'le izy any amin'ny fokotany tokoa sa tsy fa manjary tsy mirafitra kory zareo raha ohatra ka tsy zay eny ary mbola iresaka lavabe amin'intsika amin'ny fotoana rehetrarehetra fa fampidirana ny androany satria mivoatra mono raha de ohatran'izay no nitondrantsika ny adevitra ny raharam-pirenena ihany ko tontomota miazakazaka be ny any ozy ianao hoe tsisy vola ny fanjakana tsisy eny fantatry ny rehetra anie zany fantatry ny rehetra zany fa resaka io moa zany lay le herin-javatra fotsiny lay hoe tena miezaka fotsiny hoe zay mahavita zay mbola mijoro présence de l'état misy fomba fiteninankizy zay fa tsy tiako tenenina le herim-bo mankony fa tsy mitondra résultat ninina ntsony le izy ary tena marina le fanazavany ny vondrony européanina tany amin'ny african intelligence iny inefficace inefficient sady tsy misy voka ny zavatra atao fa inefficient koa le izy wawawa fotsiny mibobaka fa rehefa tazaniny etyanenina ohatry ny zavatra pokaty ihany le izy tiatsika resahana zany zao hoe lay fanjakana efa fantatry ny rehetra io izy io mamaran'izy io ny fepitona hipetrahany eo ary ambarako foana hoa izahay tsy nitarika anareo zavatra hafa akoatra ny fiatrehana fifidianana zay engagement zay nyresaka tany zay nyresaka tany hoe ohatran'izao io na ohatran'izao fa ny anay de tsotra hiatrika fifidianana tsika fa zao ny fahavonona hiatrika fifidianana midika fahamailona fa tsisy vofandrofanteliny eto fa mametraka fahamailona zay tsika ka arakarak'izay fotoana hipetrahan'izay tontomota no mampanaonao foana n'le fitondram-panjakana isan'andro de rehefa manaonao foana le fitondram-panjakana isan'andro de manomboka tsapa ihany ko miala le ekipa miara-dalana aminy za moa tsy problème atsika fa problème an-zareo zany fa eo anelanelan'le zavatra misamboaravoara no andrenesanao etsero misy fitaovam-piadina ny toliara misy vato sarobidy maro samihafa avy tany avaratra tany mahajanga tany saikisy amoka sinsisa ohatrohatran'izany maindorany afy le fitondram-panjakana miazakazaka makany avaratry ny nosy miverina am'le fanapahan-kevitra momba an'le vany nefa le filoham-pirenena apainina firy mois zay te tsy avy miara-mivory am'le resaka opérateur na lavanisy le mpikirakira satria tsy voatery hitovy moa zany ao ny tena opérateur exportateur zany na azo lazaitsika hoe manao production izy fa misy lay commissionnaire kely tsotsotra zany na sahala am'zany zany fa le filoha mbola nizigizy na $250
fa rehefa may am'izay nyrehatra ny tany avaratra nyrehatra ny tany analanjorofo mova tsy izy any nemitra ry zareo de modina sainy mivory tao ny opérateur fa mbola tsy afa-po am'zany a ny mpandrarasy mikirakira lavany raha ny information ho azotsika satria zareo zany manao mpimaso mafy be mihitsy miazakazaka de niara mifanotona tany sambava tany ray sasany omaly de ao anatin'zany rehetrarehetra zany no mila mampanaraka atsika tsara ny toejara satria mandeha kely ny trafika etsero mikorotana le firenena tsinona ka mandeha le insécurité ary be da be ny risque ana corruption satria ohatrany hoe misy zavatra manomboka mibanaka eto amin'ny firenena zany taratry ilay tsy filaminana satria concentré loatra any am'ilay alany azy le mpitondra fanjakana sy ny calcul rehetrarehetra sady calculateur manipulateur le fitondram-panjakana ty ambadika aty de mieritreritra am'le hoe bon ity moa zany ahoana ny ary amin'ny faritra zao ahoana ny ary de rehefa misotro kafe ao izy menakavy a amina tablao manao petit déj sinsisa ao de manambony moral ao ny ataony de mieritreritra fa efa miasa ny sous-préfet ary miasa ny chef district ary miasa ny maire atsika miasa ny président fokotany efa mena baiko ohatr' zao fa ho fosainy analizin'ireo olo reo tontomota zay manko mahatonga hiteny an'le hoe tany mahajanga tany ray resaka vato saika zay zany le mila mampamailo hoe misy manararoatra miketrika zavatra tena mikorotana le firenena am'izao fotoana zao zao ary faniry zavatra normal inona moa le de araky ny tokony ho izy zany e zay le zavatra mitranga inona ny zavatra hitranga ireto olo reto androantsika zao 12 avril 12 mai 12 juin any amy 12 juillet re olo reo efa mijery ny fomba tsy ahitanao azy tsony zay indray ny équation mipetraka eo anatreny hoe ahoana ny fomba tsy ahitan'ny olona tsony fa za teo akaiky ny fitondrany io tsony foana ka de ialoha iafina mba hamitsapitsaka mba tsy ho tediavin'ny olona zay le zavatra hitranga satria maninona tsisy zavatra manjarinjary ataon'ny reto olo reto hoe zao ndray zao ny trafikana vato mandeha trafikana volamena de araky ny tokony ho izy zany rehefa amy farany manda ohatr' zao samy manao zay anangonany ny zavatra azony bakoavina ireto olona ao anatin'ny fitondrany reto de manao an'izao trafika rehetra zao de mamorona n'izao zavatra rehetra zao fomba azaombola sy ny sisa mba hoe anehoana hoe tena miasa tsy marina daholo inona ny zavatra ny tenenin'ny PTF fa zay saiko teneniko teo ry faniry tenenin'ny faniry teo ihany zavatra tsy misy fotony ny zavatra ataon'le fanjakana zavatra tsisy azo raisina hoe inefficace inefficiente ny zavatra ataon'le fanjakana fa de mipoerapoera fotsiny efatrany amy 2019 izy no atao hoe ataovy ny état de droit ny anticorruption ny bonne gouvernance transparence sy ny etsetretsetra fa zay no mampandroso tena anao anjany zay de manambara aminareo zay ko manana renakibony tany hoentina hiampandrosona firenena ka de ho hitanareo hoe voka tsisy nataony zany etreto ahoana momby PTF ny tsy teny hoe zavatra tsy mitompona tsisy azo raisina zavatra kitotoa zavatra ataon'le fanjakana de mitoy foana izy ao anatin'izay kitotoan'zay de izy ihany mifandresy lahatra eo efa manao an'izao tsika manao an'izao ny olona any amin'ny collectivité rehetra any nke mahafantatra fa resaka be fotsiny ianareo io fa tsy mitondra vokatra ho an'ny firenena tsy misy lazonareo miala tsiny ary faniry fa fomba fitenin'ireo mantsy de zao président Ravalomanana tsy tia an'izao sy zao collectivité resahany reto olo reto ka ny eo andapa ihany fa tsy misy vondrom-paritra na faritra zay mba nahandray tombontsoa tamy reto olo reto fa ny chef de région de izy tsy manana komity iara hitatana aminy fa dizy rery de zay tiany no atao de nakaiza le zavatra anontan'io chef de région de zay foana fijeriny olo ka ny chef de région zany fa any am'le faritra tsisy zavatra azo raisina verina foana ozy ny anina hoe kitoto tsisy zavatra ho raisina zavatra nataony reto fitondrany reto
fa de miara-malahelo amintsika malagasy angeny ny mpiara-miombonantoko ange am'izao zavatra mitranga eto zao tsy hoe mahafaly anay ny miteny an'izany a hoe satria zao ny zavatra mitranga de mahafaly anay vo reo fa vahoaka malagasy ny tena vo sika malagasy ny tena vo ary zay ny mahatonga nay manentana am'le hoe fifidianana mba tsy hiverenan'ireo tsony ianao raha mitady asa any amin'ny orinasa anankiray dinona ny tenen'ny lehiben'ny orinasa amenan'io poste io ianao a io asa io ianao a hojerena aloha ianao hoenimbolana na mahavo na tsy mahavo ity a 5 taona izy teo kay tsy mahavo izy na 5 taona tokony hoe mbolana izy de efa hita hoe io fa tsy nahavo de ajanona fa noho le antony maro samy hafa de tsy tonga tam'izay eo izy nikezaka izy anao an'zao anao an'zao anao tsy nisy zavatra vitany fa ze kely nataony ny kely nataony ary a kitoto ohatra inona ny tena kitoto am'zany hoe nanao EPP izy de le EPP ny lokony orange fa tsy nanorona izy zany a ny zavatra ataony de izy ny olona hoe zavatra kitoto tsisy azo raisina ange ny zavatra ataon'ireo olon'ireo tsisy azo atokisan'ireo tsy atokisan'ireo olon'ireo a ary zay tena nampalahelo am'le izy a satria zao le firenana malagasy mihitsy lasa tsy natokisan'ny olona raha ireo aloha tsisy mahatoky an'ireo ny olona tsisy manome volan'ireo ny olona de hatram'izao na mivolanovana fifidianana ary a fampiandriandro ny olona fa tsy misy mahatoky an'ireo metsika ohatra ray zany ty fitondrany ty hoe aiza le zavatra nambaranareo satria volana avril tsika zao mai juin juillet 3 volana de ho tonga ny volana jona jolay 3 de ovakitsika kely ty zavatra ty alefatsika kely ty faly satria ty zavatra ty zany a toy ny soratra mitoetra de solo zany fa eo atrany ny asa fanaova gazety io tsika mpanao gazety a mamoaka ny toy ny fampatsiahivana tahiry-tsoratra fa raha tsy eo zany toy ny tahiry-tsoratra tony a nalefako any faly any le izy efa mino fa efa hita ny faly izy fa mba ovakitsika le izy aizy tony zavatra tony i le izy io miara-mahita anitsika tontomota RNC tozy izy a ministère des travaux publics jerevantsika tsara mihitsy ny ty a tam 18 août 2022 izy izy ministère en travaux publics de réaliser la réhabilitation d'une vingtaine de kilomètres de la RN7 à l'entrée d'Atsirabe PK 145 et PK 165 zany de vakitsika d'après le ministre ozy izy efa tsy otsony le ramse les travaux sont entrepris dans les normes et inclus izy le bitumage de la route avec une épaisseur de couche de 6 cm ainsi que la construction des canaux d'évacuation d'eau de io zany nambaranteo zany. Selon lui, les MTP, ministère en travaux publics, se fixe l'objectif zéro nid de poule sur la RN7 d'ici juillet 2023. Objectif zéro nid de poule d'ici juillet 2023. De tsika zao volana aprily de apetratsika ty fanontaniany ty ny RN7 tompoko manomboka miala etsy amin'ny PK zéro mandrapatonga ny toliary fa raha ny vaovao azytsika faratsindalana voateo inge ny tanisa tamitsika miazo anambositra miazo anambomaso amin'ny lalana rehetrarehetra iny de ity nefa le napetraky le fanjakana hoe ny tanjona zany dia zéro nid de poule zany mandrapatonga amin'ny jolay 3 apetratsika hoa le fanontaniana le soratra mitoetra manandona efa mitady tsy azo ale ka itsika zany nge zany tena manao rappel mihitsy ny hoe inona le zavatra ny teneninareo fa mba tsy ho very tadidy ianareo manko ny tena mila an'ty ianareo ny tena mila an'ty de toizatsika nge le ambany tontomita vetivety kely 30 juin 2022 ozy izy lors du face à face avec les députés le ministre des travaux publics a relevé le défi du zéro nid de poule sur les RN2, RN4, RN7 en 2023. Ça loué toi. RN2 nge voteo manjakadrina ne zay man président Marc Ravalma tsy tonga manjakadrina mo zany zay fa teo sambany ala voasakaniny tontomota. Marony zany. Nefa savolaina ne nandeha tamin'ny RN2. Marony zany. De ato ianao no miteny an'le izy.
ary io ministra io faniry raha tadidinao io ministra io mihitsy ny teny hoe zany ny anatra an'io zany mahay an'io de io nitanjona noso roatany ary netiny teo anatreny député telo volana mialohan'le faran'le fotoana de tsy fantatro tsony ny fomba itenenana azy ry faniry io manko zany zao a ny antony mahatonga atsika miteny anty zavatra ty manko de zao hoe tsy hoe lasy ny ministra iny de rava le projet fa zay natao hoe continuité de l'état ny adalany ty fitondrany ty nge 2009 rehefa nanonga-panjakana de zay najoro ny filomary karavalomanina rehetrarehetra de neverina ho tsizy tsy natao avokoa tsy azo atao ary tsy azo de miasana de lasa izy sy ny ampingampingany tsy mahay raha nanefinefy zavatra tao tontomota de nanefinefy prime ministre teo tena kanja de nanala an'iny de nanefy prime ministre hafa fa rehefa voatery tsy maintsy niditra ihany tamina prime ministre marimaritra iraisana de tao de niodikodina cimenterie anao tramway tsika anao ohatran'izao tsika hosolotsika daholo ry de ampiditra olona avy aty tsika ho revisentsika indray ny fomba fiara-miasa am'tisy ty zany ange tena zava-doza daholo zany ao anatina fitantanana firenena fa le continuité de l'état ny tokony verenana hoe reto efa misy projet zany hoe ny fahazona fanjakana tsy mandrava ny ezaka efa nataony teo aloha fa raha ohatran'izay nataonao de nidikan'izay resaka administration resaka résultat tadiavina no fotipotika tanteraka ao ambadiko zany rehetrarehetra zany de zay le tenentsika hoe tsy hoe ravy ny zavatra iny fa tsy eo le ministra jerihatra efindraza akoriny de ravy ny objectif a zéro nid de poule iny 2023 juillet 2023 fa ny continuité de l'état tokony mandeha foana iny de kakitsika mahita an'izy hoe fa maninony tsy ty no ny raisina tao anatin'ny filakevitry ministra tamin'ny herinandro fa lalana 2 misa manodidina na Antananarivo eto Antananarivony misy ny commune afaka mitady vola io commune io raha ohatra ka fatana inona le besoin vitaux inona lay zavatra maika tokony ataony ko nitady vola raha nataony momba n'le SMGD nitady vola ary nataony momba n'le SMGD tontomota ahoana ny tsy ahitany vola hanaovana ny lalana eto Antananarivo satria nambara fa Antananarivo tanànatsika mandroso am'izay Antananarivo rehefa ry zareo ny eo misy an'le faritra analamanga koa eto miara manao tahatsoroka an'le CUA dikan'izay zany tokony manana opportunité anamboarana lalana le CUA sy lay gouverneur ary ambonin'izay azo natao ny eritreritra raha ohatra ka mahita bailleur reto olo reto ka naninona moa zany no hitany tamin'ny téléphérique 151 millions d'euros hitanareo ka aspihena fotsiny amina linina anankiroa téléphérique efa nytenenina fa fandany-mbola tsisy dikany io atoraka any varavarakely tsisy dikany io zavatra ataonareo io mbola miforcena ihany io mahafaka ny embouteillage tsy nahandry andrazoma le olona tontomota de inona nataony zareo ho fanala an'lay fitohanana eto Antananarivo sy ny manodidina de amboarina ny lalana de misy privilège manokana ho an'le tanaville tsika tsy miangatra teny an'izany na de eto an-tanàna ary tsika miresaka fa aiza lay aty am'le route nationale le nyresahana fa zéro nid de poule aza atao an'izany hoe population ana seconde zone zany ny any amin'ny faritra fa mba omeo ny rariny ny any amin'ny faritra hitovy ny takiny aty Andrenivohitra ny eto Andrenivohitra ampiasao ny commune sy ny région Analamanga ahoana nareo midébloqué 1045 milliards ho an'ny samy Creta hanaovanareo iny ty autoroute hafahafa boriborika autoroute ty de ahoana nareo tsy ahita vola mpanjakana hafa fa zany tsy tokony hisakana anty objectif na zéro nid de poule ty fa inona moa ataonareo tsy vita tsony lizy député tontomota ka lizy angery faniry tsika isanao ary teo efa niresaka hoe reto olona tsy mirafitra lalana eto Antananarivo misy ny route nationale ato anatina Antananarivo renivohitra andraikitry ny fanjakana tokoa misy ny an'ny commune andraikitry ny commune misy ny an'ny région zay ny fizaran'le lalana de tsy mandeha arak'izay fa ny fitondram-panjakana ambony marina hoe capitale Antananarivo angamba de anampy ny commune izy hanao an'lizy fa zao
efa fantatra ngefa tsy manam-bolonareo e de na hanao an'le lalarareo a zavatra carré rectangle kely etsy no ataonareo a de asianareo goudron zavatra ohatran'ny hoe pomady no ataonareo fa tsy fanamboaran-dalana de tsy misy mandeha am'izay laoniny ny zavatra na ny lalana ataonareo ny tatatra tsy amboarina fa le nid de poule ka tsy nid de poule nge ny mitranga eo manjaka andrina para-patonga any maro zay vao nge tsy nid de poule fa efa de raha valima mihitsy nge ny tokony atao materiel loro nge ny tokony mandeha manao an'izany zero nid de poule ny resahanao manandona ray manontolo efa iny ana ny sakarasy andrano velo andrano vory sy makany tuléara rehetra iny efa simba daholo nge de nid de poule ny resahanao de ohatran'ny mampalahelo zany a zany ny fitenin'le olona hoe zany ny anatra an'io raha misy olona lalana teny efa hoe okitiana tanteraka ny firafitry le lalana ny de poule no resahany azy ka de gaga ihany ny tena ao anatin'izany ka tsy ny resaka travaux publica ihany fa ny jiramaty tsy nandroso mihitsy fa ny empotra foana de ampidirana volam-panjakana amina miliara be de be foana de mivily any am'tsizy rehefa lasa any an-dafy le olona tao amy jiramary faniry a zay vao mivoaka le didy toatran'ny hoe hosamborona leranga aka reno a diversion re satria efa elany eny bianco no sy mipaka no tokony hoe efa lancé an'ireny hoe karoany retolo reto misy message nalefaka any aminao faly hoe karoany retolo reto fa zao ao anatin'le zavatra mandeha be le adevitra zay tamin'ny herinandro de natsipy le resaka jirama fa zao aloha zany a ary misy olona ihany miresaka amitsika tsy ray tsy roa fa manana andraikitra ihany le olona any amin'ny fiarahamonina misy azy fa manomboka mitodika mialatsiny fa mety tely le namany hoe de nitenen'ny lahy fa tsy manonona anaranao sy mombanao fa manomboka mitodika ty amin'ny fiarahamonina le tompona ndraiky mpanjakana ambonina azo toerana satria mahalala izy ny sory politika any eo mahalala izy hoe makaizany efa rano ty fitondrany ty ary inona le situation iainana fa za de miteny amitsika ihany a nanao azy anie zany tale général ny jirama taloha zany a ary re olo reo anie no nomean'reo olo reo hoe ministre ny ray rehefa tsy nahomby tany amin'ny ministera de nalefa nytato amin'ny jirama tsatsy te hiditra mihitsy hoe ka nisy pression an'ny bailleur nge natonga an'io fa sélection ana dossier non manana ny fiandriany atsika foantsika pouvoir hanao nomination aty amitsika inome io ampilatana amin'ny malagasy ny anao sinian'ny pouvoir hanao nomination DG ana société ngezabetra ny jirama de aveo nakisaka le olona de nomena ndray ty le adjoint nakarina ay fa ny adevitra tamy tena io mahavita azy ka olona tena maharaka ny azakazako ny filoham-pirenena io ko de izara cobra ariananina zao zany zao le tale général de mandeha tsara ny asa mandro eza de zao ny resaka ravitaina momban'ny rano de zao momba nyty fa tsy le olona ve mifafankiony am'izao fotoana zao mbola vao prime exceptionnel io za mbola tsy miresaka amina resaka hoe droit na fitsaboana eo anivon'ny ty orinasa-panjaka anyty satria misy antotataratasy be tabe ne mandeha any mbola tsy miteny an'le izy a fa mbola prime exceptionnel fa voapaingitra le olona zany zao de tadiavina de mbola installé anankiray ko fa misy maromaro any akoatry ny efa menjera ka ianareo tratran'izany nge de zay ankinampy ny ACM maromaro ny voapaingitra any misy dafy any misy PRMP sasany any retsika maron zany akoatrin'izay vo afa baraka sy nahanjanja le fanjakana ka mitandrema tsara ihany naman'le fanjakana ianao maly afako maly fa raha manelingelina azy ianao androany ianao tsy fatany sady tsy tadidina na rapitso samy arony rambony tsy zay le izy zay fa anoa zany efa mba misy namana tonga sainy hoe tena grave le sy ty baina fa tena efa tena tsy fantatra ntsony hoe centimetatra firy sisy ty zavatra ty fa tena ohatry ny tena ao an-tanàna de tsy matory mihitsiny zany ahoana ny teny hitondrana an'ity fa ohatry ny sahiran-tsaina daholo zay le miara-dalana am'ty fitondram-panjakany ty ampanaovy mission eo ianao na mission madio io na mission tsy madio
aiza misy an'izany fitondram-panjakana zany ministra efa fantatra zao fa tsy naomby tamina 73 kilo volamena ministra efa eny zao ny adevitra hoe misy volamena nanjavina ao an kofra fa reconduit le ministre de omena poste hafa efa fantatra zao tsy naomby ty ministère ty tany amin'ny finance ty ministre ty fa tampoka manao formation ana nouveau gouvernement le olona inona ny critère nanesorana azy tary fa averina tampoka izy omena emaio mbola manao scandale ndray izy any am'ilay emaio aiza ty fanjakany tika misy zany aiza misy an'izany hoe mikaroka cerveau tampoka eo manao confection ana ministère tsy confection moa zany fa manao construction man zany sa inona asianao vice ministre de tampoka eo afaka 6-8-7 mois raha vanao indray le izy de foananao le vice ministre tena zany hoe inona moa zany herim-povy hery-maina fotsiny ny an'le fitondram-panjakana le volam-bahoaka lany tontomota nataonao inona le organigramme na vice ministre ao amin'ny environnement le vice ministre raha taty amin'ny jeunesse sport de miverina ianao rehefa avy eo manangana ministère nefa rehefa manangana ohatran'ireny hoe misy ministère ty de misy vice ministre misy ministère ty de misy vice ministre miova daholo ny taratasy miasa any amin'ny taratasy mpanjakana de avy eo le izy miverina indray tonga de ministère bako avy na ministère tsotra fotsiny fanfoanina le zany angeny zavatra nataonareo nampimeteto hoe de ahoana ny ilazana ny aminy hoe nisy tsy navita amin'ny mission misy tsy maharaka ny azakazaky n'le filompireny ka le structure mihitsy tsy mirafitra ozy tontomitoako alainareo bricolenareo kely ty zay manko le izy bricolena kely de manao appel d'offre ndray hatram'izao tsy hita le hoe aiza le appel d'offre an'lay hotendreny ho masovo nge mitady an'izany ingetsika ka zao ngery faniry le izy hoe emergence Madagasikara tsy voasoratra le emergence nefa rany hatramin'ity fa tsy fantatra hoe inona ny tiana olazaina amin'ity emergence tsy vita mihitsy angely izy satria tsy mirindra tsy mirafitra le fisainana mihitsy meno faniry eto de gaga hoe zay tokoa le vocabulaire ataon'olona hoe tsy maharaka ny azakazaky ny filoha fa ny filoha zany miazakazaka fatany ange fa tsy mahafantatra koa hoe maka izy ry faniry ary tsy matory andro tsy matory alina mihitsy miasa nefa tsisy résultat zay ny tenen'ny PTF ny olona mijery angeny manao hoe kitoto tsy misy vokatra zay ny zavatra ataonao satria efa ianao nefa miteny hoe ny filoham-pirenena io tena miazakazaka tsy matory andro amanalina sy ny etsetra fa zao manao fatany izy tsisy zavatra manjary eka le zavatra ataony de zao ny zavatra le vahoaka malagasy lasa memahantra dinina indray mba solution hitany mitondra izy vilikely anankiray asiana riz cantonné fa nga zany ny fitantanana amin'ny firenena zany ve no atao hoe asa sosialy ny fanjakana tsy mijery ninina fa izy no mandoatra zany ny fomba zay rehefa le tsy mirafitra le fisainana de lasa manao zavatra kitoto ohatra zavatra tsy efficace ozy ny olona zavatra kitoto ozy ny olona fatany no ataonareo de amin'ny sehatra rehetra fampianarana zany ngery faniry miala tsiny fa ohatran'ny hoe mitsambikina fa ny ankizy zany zao de ohatran'ny hoe ny makany andafiny mety fa raha ny eto Madagasikara enim-bolana tsy mandray borsa de tsy fantatra tsy rarahina ntsony ny fandehan'ny fampianarana eto Madagasikara eto ny mpampianatra mpanampy tsy mahazo vola ny mpitsabo mpanampy tsy mahazo vola ny tsisy mahazo vola eto mpandanja lalana tsy mahazo vola izy menakavy ihany ny mahazo vola sy afaka misitraka izao tombontso maro isan-karazany zao eo amin'ny zavatra atao fa ny zavatra ataonyreto fitondram-panjakany reto de tsisy mandeha any amin'ny hoe zao ny tanjona atao de mba tonga any tsy mahay an'izany reo tsy mahay an'izany reo ary io lalana resantsika io ngery faniry finansien'ny banque mondiale hoe anao 1200 kilometre tsy ny depoule angeno atao am'izany efa nahazo financement zany hoe ino ny vola tsy haiko ny depoule kely 20 kilometre lazainao miditra anatsirabe mba vita de hoe tsisy ny depoule ntsony ndray reniny sety hatrany antiliary de gaga zay mihaino an'le izy
misy fanadihadiana mba ahafahantsika makaina fa ampisaina antsika no mijery an'ity fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety teo amin'ny sehatry resam-pirenena ity. Lay vaovao manko momba ny Madagasikara tontomote dia tsisy vaovao mahafinaritra ntsony. Zay manko zany zany olo. Hatramin'izay zany de hoe tena anaovana destination touristique aminay Madagasikara de miresaka foana zany ny paysage misy aty Madagasikara de miresaka zany momba n'lay hoe tombony ara économique Madagasikara sy ny sisa fa am'izao le fahantrano malagasy de mifandimby miazakazaka makaty Madagasikara ny firenendehibe rehetra zany manao zany hoe raha te hijery an'izany hoe olona tena mahantra tsy misotro rano tsy mihinan-kanina mivarojanaka raha te hijery an'izany hoe tena trafic illicite zany raha te hijery an'izany resaka corruption sisisy de miazakazaka zany reo mpanotezi na mémoire avy any ivelana any makaty Madagasikara zay ngely momba an'le malagasy sy Madagasikara de miazakazaka mpanao gazety eo amin'ny sehatry resam-pirenena ihany koa hoe any Madagasikara ny ahitanao zavatra ohatr'izao taloha tany Eritrée taloha tany Somalie taloha tany Ethiopie taloha tany Peroa fa zao le izy zay zavatra tadiavina ratsiratsy rehetra eo amin'ny tsaina tsy eo amin'ny tsena fa eo amin'ny sehatry resam-pirenena indrindra ilain'ny olona manao boky sy mamarana sekoly sy mampitombo ny fahafantaran-javatra corruption amin'ny Madagasikara aingana be zany mombana trafikana zao amin'ny Madagasikara aingana be mikariko an'izay fanjakana tsy manjarinjary any Madagasikara jere ka zao ty tsy mahafinaritra fa alefantsika izy zao ny fomba fijery ny fanaovan-gazety resam-pirenena mijery ny zava-misy atya Madagasikara vity tia de andray any député fetra raha lamizafim-bololontsika ndao arafaly. Les 10 pays les plus pauvres au monde ont comme point commun de vivre sous un régime autoritaire, sans institutions judiciaires solides, sans presse libre et avec un taux de corruption élevé. Tous ces facteurs conjugués avec la faiblesse des institutions financières et le manque d'investissement en font des pays très peu attrayants pour les investisseurs étrangers. Et pourtant certains pays de ce classement jouissent encore de matières premières considérables. 10 pays les plus pauvres du monde. Numéro 10. Madagascar. La population Madagascar est estimée à environ 27 millions d'habitants. Madagascar dispose d'importantes ressources naturelles, mais celles-ci restent relativement inexploitées. Les habitants sont en moyenne 42% plus pauvres qu'il y a 50 ans. Politiquement, le pays brille par son instabilité. Depuis le coup de 2009, Madagascar n'a cessé de sombrer dans une pauvreté sans précédent. Aujourd'hui, les 3/4 de la population vivent avec moins d'1,90 $ par jour. La plupart des habitants vivent de l'agriculture, ce qui en fait un pays vulnérable. Le changement climatique a un impact considérable sur l'agriculture et l'élevage, la foresterie, les ressources en eau, la pêche et la santé. Pour l'heure, seul le tourisme pourrait relever la croissance économique du pays. L'industrie a également un gros potentiel notamment dans le secteur du bois et du métal. Malheureusement le pays a besoin d'un soutien économique pour tirer pleinement parti de ces deux secteurs. Numéro 9. Érythrée. Population de 3 500 000 d'habitants, l'Érythrée est une dictature et est dirigée par le président Isaias Afwerki. En 2018, le produit intérieur brut par habitant en Érythrée était estimé à environ 331 $. L'agriculture est de loin la plus grande partie de l'économie de l'Érythrée. Mais quelques années de sécheresse sévère ont tué des conséquences sur l'Érythrée. Le pays est fortement militarisé en partie à cause d'une guerre de plus de 10 ans avec l'Éthiopie, et qui s'est terminée en 2018. Moins de la moitié de la population érythréenne a accès à l'électricité et il n'y a qu'environ 14 abonnements de téléphone portable pour 100 personnes. Très peu de villages en Érythrée rurale ont accès à de l'eau propre. En outre, de nombreuses communautés ne disposent pas de latrines locales en raison d'un manque de ressources financières. Numéro 8. Guinée. Population de 13 100 000 habitants. La Guinée possède un stock énorme de minerais, un quart de la bauxite dans le monde est situé sur le territoire guinéen. Les diamants et le fer et le cuivre et l'uranium ainsi que l'or sont certaines des réserves naturelles de la Guinée. Cependant, plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté dont environ 20% dans l'extrême pauvreté. La Guinée n'a pas de ressources propres pour exploiter les ressources naturelles. Comme de nombreux pays pauvres, la Guinée a une économie largement agraire, l'agriculture représentant environ 2/3 de l'emploi total. Seul un tiers environ des habitants ont accès à l'électricité, et le taux d'alphabétisation de 32% du pays qui est l'un des plus bas du monde.
En 2016, un projet minier de 20 milliards a même dû être abandonné. La Guinée est devenue incontrôlable malgré une population raisonnable de 13 millions d'habitants. Numéro 7. Mozambique. Population de 27 millions et 600 000 habitants. Les conditions climatiques extrêmes, notamment les inondations et les sécheresses, entravent le développement du pays. De graves inondations et sécheresses menacent l'accès à l'eau potable ainsi que la capacité de cultiver, de maintenir la nourriture par le biais de l'agriculture. Bien que l'économie du pays se soit améliorée en 2011 grâce à la découverte de gaz naturel, le développement est toujours à la traîne, en partie à cause de la guerre civile qui a duré plus de 10 ans et demi. La plupart des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. La proportion de la population vivant avec $1,90 par jour s'élève à 62%, et près de 82% avec $3,20 par jour. Près d'un tiers de la population souffre de malnutrition et un enfant sur 5 est privé de nourriture. Plus de la moitié de la population du Mozambique n'a pas accès à l'eau propre et le taux d'alphabétisation au Mozambique n'est que de 47%. La croissance économique récemment retrouvée ne bénéficie pas encore à la population. Numéro 6. Malawi. Population de 19 millions et 100 000 habitants. Le Malawi est l'un des plus petits pays d'Afrique a fait des progrès ces dernières années, dans l'amélioration de la croissance économique, et la mise en œuvre de réformes structurelles cruciales. Un nouveau gouvernement reconnu par la communauté internationale a été démocratiquement élu en conséquence. Le Malawi reçoit un soutien financier du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le Malawi est non développé, extrêmement pauvre, et la famine a frappé la population plusieurs fois. Environ 25% de la population vivent dans l'extrême pauvreté malgré la croissance économique de ces dernières années. Le tabac est la plus grande exportation du Malawi et l'agriculture dépend beaucoup des précipitations et représente environ 90% de l'emploi du pays. La croissance démographique est plus grande que la croissance économique. Ce qui signifie que les besoins de certaines personnes ne peuvent pas être couverts. En 2015 et 2016, seuls 17% de la population pouvait satisfaire ses besoins alimentaires. Le soutien de l'étranger reste indispensable. Numéro 5. Niger, population de 24 millions et 100 000 habitants. Environ 80% de la surface du Niger fait partie du Sahara. L'économie du pays dépend des ressources telles que l'or et l'uranium. L'inflation, les inondations, les taux de fécondité élevés, les infrastructures sanitaires médiocres et les terrains désertiques. Et la surpopulation ne sont que quelques-uns des problèmes qui entraînent la mauvaise situation économique du Niger. La population ne cesse d'augmenter, ce qui intensifie la pression sur l'agriculture. Les grands projets ne généreront des bénéfices que dans plusieurs années, beaucoup de gens fuient les territoires occupés. Au niveau de l'éducation, beaucoup de personnes sont analphabètes. L'insécurité alimentaire est élevée, tout comme les taux de maladie et de mortalité, ce qui rend une reprise économique très difficile. Numéro 4. Libéria, population de 5 millions d'habitants. Au Libéria, le président nouvellement élu n'est autre que George Weah, ancienne gloire du football mondial. Une guerre civile a décimé la population avant de prendre fin en 2003, mais les difficultés sont toujours bien là. Le pays a été touché par l'Ebola et par une inflation des prix des produits de base. Environ 64% de la population vit dans la pauvreté et moins de 50% sont alphabétisés. Toutefois, la situation s'améliore lentement, car la jeune génération est en train d'apprendre à lire et à écrire. Moins de 20% de la population a accès à l'électricité et environ 39% est sous-alimenté. Pour l'heure, le Libéria survit grâce à son caoutchouc et son minerai de fer et son huile de palme. De plus, la nation ouest-africaine est riche en ressources et les exportations d'or stimulent la croissance. Le développement économique limité du pays a conduit à un faible niveau de vie. Le pays doit compter sur les aides étrangères pour se développer. Numéro 3. Burundi, population de 11 millions et 800 000 habitants. Comme beaucoup d'autres pays africains, le Burundi souffre des conséquences des guerres civiles et de l'instabilité politique. Le plus grand donateur parti, le pays a glissé vers la récession et l'insécurité alimentaire. Le prix des produits tels que la pomme de terre a fortement augmenté. On constate également une baisse de la production de café qui est la principale exportation du pays. En conséquence, la population est extrêmement vulnérable aux fluctuations des prix et aux restrictions à l'exportation et à la pénurie alimentaire. 82% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, environ 90% de la population dépend de l'agriculture pour survivre.
En 2017, le taux de mortalité maternelle au Burundi était de 5148 décès pour 100 000 naissances vivantes. La surpopulation est un autre problème auquel le Burundi est confronté, car la superficie des terres est relativement petite par rapport aux habitants. La nation est fortement dépendante de l'aide étrangère. Numéro 2. La République démocratique du Congo, population de 89 millions et 400 000 d'habitants. Un autre pays pauvre qui est devenu victime de guerre civile et de surpopulation. La République démocratique du Congo pourrait être le pays le plus riche d'Afrique sans les guerres civiles et les dirigeants corrompus qui gardent les richesses pour eux. La République démocratique du Congo est un pays riche en ressources comme les minéraux précieux tels que le cuivre et les diamants et l'or. La faiblesse des infrastructures et le manque d'éducation et d'alphabétisation sont d'autres raisons de l'incapacité de la République démocratique du Congo à exploiter pleinement son potentiel et à assurer sa croissance économique. Près de 64% d'une population de 89 millions d'habitants vit dans une extrême pauvreté. Environ 17% seulement de la population a accès à l'électricité et il n'y a pas de ligne téléphonique fixe. Comme dans de nombreux pays pauvres, les résultats en matière de santé sont à la traîne. Au Congo par ailleurs, 40% du budget du pays est destiné aux institutions et à ses dirigeants. Numéro 1. République centrafricaine, population de 4 millions et 800 000 habitants. Bien que le pays possède des ressources naturelles précieuses, notamment des diamants et de l'or et du bois et du pétrole et de l'uranium, il reste extrêmement sous-développé. En grande partie à cause de l'instabilité politique permanente et d'un certain nombre de conflits dans la région. Au cours des décennies, pour la première fois depuis l'indépendance en 1960, la République centrafricaine a un président démocratiquement élu. Sauf qu'il est toujours sous le coup d'une interdiction d'exportation de diamants, sa principale ressource. Des efforts ont récemment été consentis pour calmer les conflits internes qui perdurent depuis des dizaines d'années. La République centrafricaine est le seul pays pour lequel des données sont disponibles où plus de la moitié des citoyens sont sous-alimentés. Selon la Banque mondiale, 75% de la population vit dans une extrême pauvreté. Un programme de 250 millions de dollars a été déployé par la Banque mondiale pour reconstruire le pays. Mais les effets ne sont pas encore perceptibles. Eny ary dia misaotra ny falitsika nandefa niny sary iny a zay mirakitra ny fanadihadiana zay nataona mpanogazety teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Voaresaka moa Madagasikara ary dia zay ny antony nahatonga antsika hoe aleo alefa izy mba ho hitany rehetra fa misy firenena folo zany voaresaka ho mahantra indrindra eran-tany fa rehefa niainy teo tsika dia tena manana an'ilay tena hoe otrikaina otrikarena zay ny marimarina kokoa otrikarena ananany reo firenena ireo indrindraindrindra Madagasikara fa mahonena mampahonena rehefa tena hoe miaino mombamomba Madagasikara sy ilay vahoaka ao aminy arena ananantsika sy ny tena hoe tombony ara-boajanahary tombony ara-tontolo iainana ananany zany Madagasikara izany dia mampalahelo hoe zao le zavatra iainantsika na etiana na sy tiana nefa itsika miresaka amin'izany dia hoe manana anjara andraikitra lehibe tsika mba hampandroana nyity firenena ity dia samy mitondra zay mety aporo na hoe zay anjara asa hoentiny avy any amin'ny tsirairay zay ny tsirairay zany ao anatin'izay hoe fampandroana ny Madagasikara izany ka ho atambatritsika avadika tsika tena hoery lehibe zany amin'ny fifidianana novambra 2024 ity tsy mety reraka mihitsy tsika amin'ny tena zany ary izay ny antony mahatonga atsika zany anatin'ity fandaharanyity tena mametraka tsara ny ady hevitra zay tena hitombonany tsara mihitsy ny amin'ny hoe tena manana andraikitra ianao olo-pirenena io isika olo-pirenena io de petsaka be ny sosikevitra ary mahafinaritra na ny mpitan-dranomasina ary namana sasany de tena miteny mihitsy rehefa clôture izy izy ndrisitry mifidy de tokony ary tsy maintsy ataony audit tena mariny zany any ele audit vao tena tokony atao fa tsy hoe zavatra mbola eny ampanidinana ko le lisitra ary mbola tsy fermeko fa rehefa tena clôture le izy reo le izy atao am'izay le audit fa surtsika fa mbola misy zavatra ihany eo ho voakitika ao anatin'izay satria afa kokoa ny atao hoe audit zay indrindrandrindra sehatra tsy miankina ary eo anivony sehatra resam-pirenena no manao an'izany de isaorana misy tonton zaka zay mpanaraka amin'ny fandaharantsika lavidavitra misy azy fa mitondra sosikevitra zany de eo izy mitondra sosikevitra ihany hoe mila fatana hoe taiza ny toerana nahitanareo fa mety mpifidy timma ireo any am'le le hoe tsy fahatomombanana io zany ary ny ratsy tsikely lalana fa mety fanahina ho disoina numero na anarana
alatra manara-penitra ny ataondreo ary mila mailo isika ahoana no anajanonana vonjy maika le izy entina hangalarana io ary tena vonina angalatra ireo za zavatra efa fantatry ny rehetra zany lay fomba fiasa zany am'izao fotoana zao fa antsisa zany a no azo lazaina hoe tena fikafarana tena hoe fikafarana na hoe hevitra farany ahafahanreto olona mifikitra amin'ny fanjakany reto fa tsy hoe misy malagasy akory ny katsoa tonga saina hoe ireto olo reto ny namotika amin'ny fiainanay ireto olo reto ny nanao tsinitsinanay reto olo reto nahitainay zany tena farany mangidy zany tsy ahafahanay mampiana-janaka tsy ahafahanay mitsabo zaza nisiny zany hoe alatra voamaso zany kidnappinina zaza varira zany kidnappinina olombelona tena olombelona lehilahy lehibe vehivavy lehibe zaza mambehivavy nahitana zany hoe mpitandro ny filaminana mandolo tranona vahoaka zany ny ainana teto anie zany nahitana zany hoe mivarojanaka zany nahitana zany hoe olona maty mosary olona mamony tena voamaly nisy tovolahy teny andravoangy-tsena teny namony tena tamin'nypoizim-boalavo isan'andro misy famonontena foana eto Madagasikara mamoy fo le malagasy satria sady tsy miasa tsy mahita ny koanina no very fanantenana no mbola hatafavoaka azy de lasa ohatriny hoe vahaolana aingana mana folay andro iainana de mamono tena tanatin'izao fitondrana zao de tonga saina am'izay le vahoaka naiza ho aresahantsika rehetra any ambony taxi be eny amina épicerie amina bara amin'ny andro arivariva miaraka amina jiry petrôly lasa labzi kely satria misy bara ohatran'izany eny ambanimbany volo any de misy karazan'olona mitangorongorona eo de adevitra raharam-pirenena ny resaka eo raha mbola reto olo reto no miverina eo de tsy amin'ny teny rehetra tsisy mamerina ny reto tsony ny adevitra rehetra na eny an-tsaha eny ary avy miasa mioso tambary misy sasa mijinja vary moa efa tafakatra lololo i vary na misy sasa miasa tantsotra de le mba makainy iny de miaraka am'le radio carte kely de samy resaka tena efa mafy zao fiainantsika zao fa tsy mahita asa tao satria le olona tsy nianatra ny asa ao anatin'n'ilay karapanony de hoe mpamboly spiopy de efa zay na zatra de atao tsy sazoka tsy fidin'le izy na de tsisy vola miditra aza eo ampiandrasana asa ny taxihana bisikleta ny mpitarika posy eria nosobe de adevitra raharam-pirenena ny adevitra eo tsisy mamerina ny reto mpitondro reto tsony zany eny zava-misy eto Madagasikara naiza ny traingo any mahajanga ny commissionnaire an-davanila sy ny rehetrarehetra any am'izay toerana misy azy sady mihinana-katy am'le mibotsina be ny takolaka ndaza la edy atao fady tsy mila mamerina aika antsony am'ty fanjakana ty mamarina mafy zany ny adevitra ny any ankoraka mosy ny any mbaboany zany de tena mafy edy tsisy zavatra ohatra ny ty de rehefa mba miantso hoe zany manao kory valina de aty mijaly zahay manahirana le zava-misy am'izao fotoana zao fa zao mafinaritra de tonga saina le voaka malagasy ary te hanapatra ny tena le tsy fitiavantsony am'le fitondrana am'le fifidianana ho avy eo fa mila fahamelona hoa am'le fifidianana ho avy eo tsika fa tsara mafana fo fa mila misaina ihany ko tsika miaraba député fetra miarabanao namana faniry miaraba ny mpanaraka ny fandarana tsy mahafoy azao miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izao ihany koa de miaraba ny teknisianina rehetra ao ambadika ao zay mampita amitsika mivantana sy ireo mpiara-miasa rehetra imozokomonta ary ao anatin'izay ihany koa no itondrana ny teny fampahirezana ho an'ny namana rina rabe mananjara zay mbola ao anatin'ny fahoriana tanteraka satria namoy ny rainy ary eo feo mpikarakarana am'izay adidy farano atao am'zany ray aman-dreny ka de ampitainany zany namana izany ny fampahirezana sy ny fampitrakana satria anjara sy lahatra any ka dia maiza mionona daholo tompoko dia torak'izany ihany koa ireo mpiray-tanorazana rehetra zay ao anatin'ny fahasahiranana sy fahoriana lalina dia atambatra toy izay zay fampahirezana sy fampitrakana atsika rehetra zay mahireza daholo tompoko député fetra eny misy any zavatra andresahana sy tontomota teo azo tsaingoana eny amin'ny lalana iny fa za nampananteny androany misy zavatra tena ho resahan'ny député fetra rahala mizafombololona androany satria misy fanapahan-kevitra ny raisin'ny filakevitry ny ministra
tamin'ny herin'ny androany ay ka ny herin'ny androany moa izy ianao hoe efa vita le fandarana fa amin'ny herinandro iny resahako faniry de eto ary izy satria sasamiandry ny mpanaraka atsika député fetra ozy tena misy zavatra tena manahirana foana raisin'le fanjakana ary mivoana araky ny lalàna député fetra marina tokoa zay namana faniry ary aiza oaiza moa zany satria amin'ny apahany zahantsika ho ampahafantarina aloha an'ireo zay tsy malala ny votoatiny a zay mahakasika ny ministera ny fitantanam-bola sy ny toe-karena no anaovantsika fanehoan-kevitra sy fanamariana ny am'izao alarobia zao marina tokoa ny teny namana faniriny amin'ny hoe tamin'ny herin'ny androany dia nisy ny didym-panjakana zay niraisina teo anivony filan-kevitry minisitra mahakasika ny resaka tetikasa mpanjakana tetikasa mpampiasam-bola eo anivony fa ataony ny fanjakana izany dia tsy hainy tsy anao fanamariana sy ny ametra-panontaniana satria raha ny zavatra hita raha ny zavatra tsapa sy ny ainany rehetra ary nahavakivava ny mpanara-baovao sy ny mpanao politika rehetra de ny hoe raha atao amin'ny teny frantsay le izy zany dia hoe misy afangaro kely satria ohatrany le fomba hiteny anazy matsy mialatsiny fa ho atao vary aminanana kely izy raha ny zavatra rehetra possible sy azo nieritreretina imaginable amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy amin'ny fanaovana tsinitsinina n'zay hoe fombafomba na procédure na hoe fanitsakitsahana ny lalàna sy ny lalam-pandrena amin'ny ankapobeny de tsy nisy nanao tahaka nyity fitondrana zay tariany Andriamatoa Andry Rajoelina ity tao anatin'ny 80 taona mahery zay zany no ankapobeny dia eo any namana faniry satria marabavao faniry ary anisan'ny fampizary zany izahay mahakasika an'iny didym-panjakana niraisina teo anivon'ny filan-kevitry minisitra tamin'ny herin'ny androany iny ao anatin'izay zany ny hoe asa raha afaka vakiny faniry taiza hoe zay vakio kely nge namana faniry tao amin'ilay resaka hoe estimation de coût famaritana tetikasa ministère toe-karena sy ny fitantanam-bola mientsoaritsika ho fanatsarana sy fanafainganana ny fikirakirana ny antota-taratasy mpanjakana amin'ny fandanim-bola mpanjakana ino tsika tsara ho fanatsarana sy fanafainganana ny fikirakirana ny antota-taratasy mpanjakana amin'ny fandanim-bola mpanjakana dia nanome toromarika Andriamatoa filohan'ny repoblika ny hanavaozana ny fomba fiasa mba tsy apikatso ireo asa efa nakatoavina tamin'ny alalan'ny fanaovana tsenam-bary-mpanjakana na sy mpanovana arak'izany ny dingana arahana amin'ny fanatanterahana ny fampiasana ny teti-bola-mpanjakana araky ny voalaza ny andiny voalohany amin'ny lalàna 2016-009 tamin'ny 20 aogositra 2024 dia napetraka eo ambanin'ny fiahin'ny filohan'ny repoblika ny fanaraha-maso ny volam-panjakana na ny contrôle financier ka ho fanatanterahana izany dia noraisina ny didym-panjakana efa 2023-057 tamin'ny 20 janoary 2024 nentina nananganana eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika ny birao fanaraha-maso ny fandanim-bola mpanjakana na ny bureau de suivi des engagements financiers na ny BSE eo ary sotra namana faniry ny nampatsiahany zay tapaky ny filan-kevitry minisitra izay tonga de ho atombotsika satria irairainy rehetra mantsy indrindra ny mpitondra ankehitriny hoe tanytandalàna ary mety teniny rehetra na ny mpanao politika atao anatin'ny fitakinany hoe tokony isy zay le atao hoe bonne gouvernance na faiza mitatany zay fa zay marina ve ny zava-misy ara fanontaniana voalohany mipetraka dia misy ambonin'ny lalàna veto ary ny lalàna misy sokajiny ary tsy mbola iresaka lalàna akory tsika fa misy ny didym-panjakana misy ny tapaky ny didym-panjakana eny anivon'ny filan-kevitry minisitra misy ny didym-panjakana zay raisy ny filoam-pirenena misy ny lalàna tsotra misy ny lalàna fehizoro ary ao anatin'zay lalàna fehizoro ary tsara no mampafantatra an'izay resaka fitantanam-boly ty resahantsika ity resaka volam-bahoaka ty resahantsika ity resaka volam-panjakana ty resahantsika ity fataro tsara mihitsy fa ny volam-panjakana ho atsika mpiaino dia tsy toy ny any am-privé na tsy toy ny any atokantranonao hoe sokafanao ny tiroara kesy
dia alainao am'izay tianao hivitanana azy na hivitananao tenisy mialatsiny fanonona marika hoe naik io na adidas io na hividananao skotera na hividiananao an'zao zao fa misy dingana tsy maintsy arahana ary ny tena fepetra voalohany indrindra dia tsy mahazo miataka sy miala amin'ny atao hoe loi de finance na lalàna mifeny tetibola eo amin'ny intercession tsika zao na hoe eo anelanela na fivoriana ara-potoana anankiroa ny manaraka tsinona mivolana mea ny farany teo ny farana tamin'ny volana desambra nandiniana ny LFI ny manaraka zany dia amin'ny LFR zay metomboka nany hoe lalàna mifeny tetibola osipanitsiana amby volana me ho avy zao ny zava-doza sady hita sy tsapa dia totoy izao ny fomba nytenenandrareo azy hoe tao anatin'zay le didym-panjakana ny raisina teo anivony taoriny ny fivoriny ny ministra zay na teo anivony flankevitry ministra hoe misy zany ozy izy a atao hoe tetikasa na fandanim-bola izay mety tsy voafaritra mazava tao anatin'ny tetibola 3 teo iny dia ny flankevitry ministra zany a no asa andray fanapaha-kevitra manoloana izay rehefa tsy voafaritra tsara inona ny dikan'zay na midika inony zay namana faniry mampametra-panontaniana mialatsiny fanontaniana mipetraka voalohany dia misy resaka dérogation ve misy zavatra ho tapahan'ireo olon'ireo indray satria efa tena tototsy ny zany tsy fanarahan-dalàna sy fanitsakitsana lalam-pandroelana zany a ny tranga rehetra nisy teto am'ty firenena ty hatramin'ny tondrana andriamatoany rajoelona de anampitrotraka ndray taorinany zany hoe flankevitry ministra natao tamin'ny herin'ny androany zay de inona le izy ndray fanapaha-kevitra izy zany a ilahatra am'lay atao hoe loi de finance zany izy initialy io resahako tsy misy afaka manova zay voasoratra atao satria lalàna iny a ary eny voakasiky zay hatraminao andriamatofoloha na ianareo gouvernemanta na iza eto am'ty madagasikara ty tsy misy amboniny izany lalàna mifeny tetibola efa lany tena nivony antemerapirena satria autorisation ny parlemanta ary faefan'ny parlemanta ny antemera-pirenena manokana miaraka amy sena zay zavatra zay zay fanapaha-kevitra zany autorisation nomeny zay tsy afaka mandingana anio ianao na andriamatofoloha na ny flankevitry minisa nizaniza vorinao eto am'ty tany ty fa tsy maintsy miandry ianao a ny la fotoana ny volana me izay isiny ny LFR na ny lalàna mifeny tetibola sy mpanitsina de io possibilité ahafahana manitsy an'le sy manitsy sy manova de eo indrindra nge no mipetraka ny fanontaniana hoe tanytandalàna marina ve ity mahalala ny ataony ve reo olon'ireo aizy ireo manam-pahaizana manodidina ny filoam-pirenena fa rehefa tsy ahay droit tsy ahay resaka lalàna zany io tsy ahay resaka finance publique na fitantanam-bola-panjakana am'izao zavatra mitrango zao de tsy ahay itsony za tsy miteny hoe tsara le nataony a fa tokony ho fantatry ny zanaka sy ny taranaka ny amin'io hoe tsy nisy nanao toy izao raha mbola mpitondra ny fandimy teto am'ty tany ty ekena samy nanao erera mety nisy daholo ny karazana atao hoe tsy tomombana tamin'ny fitantanana n'zany vola-panjakana zany fa tsy misy fampitana azo atao mihitsy a raha ny atao ny ty fitondrany ty satria araky ny teniko teo tamin'ny teny gasy moa teny frantsay hoe ny zavatra rehetra possible ny zavatra rehetra azo ny saina ny eritreretina ka tsy manjary na tsy azo ny saina eritreretina mandika ny teny hoe fitsipika fototra sy ny fombafomba fototra ny lalàna fototra sy ny lampandrena fa andingany ty fitondrana misy ankehitriny ty avokoa de le teneniko hoe rehefa tsy ahy am'izao namana faniry de tsy ahy itsony satria inona ny antony dia be debe ny zavatra efa nresantsika zay tsy resaka fanendrena gouverneur tsony itsika tsy teny resaka fivoam-bola-panjakana satria misy fitsipika io misy procédure io a tokony hoarahana dia zay nefa nitombena ny tanteraka teny mahagaga ao anatin'izay a maninona ny tsy miteny a ary efa nanaovana antso teto aizy nareo avaram-pianarana aizy nareo manam-pahaizana momba ny lalàna tsy resaka voatery hoe ny lalam-pandrenana io aiza ny vatona sonotry ny tany aiza daholo nareo manam-pahaizana momba ny resaka fitantanam-bola-panjakana mba hampatsiahany reto olona mitondra reto fantatritsika tsara namana faniry fa feno manam-pahaizana manodidinao ary tena fa maninona ny tsy miteny zay lasa complice complice zay indrindra ary raha complice satria feno ve ny vava de malala fomba hoe tsy miteny mantsy rehefa feno ny vava on ne parle pas la bouche pleine mety ho zay zany ny mahatonga an'ireo tsy misy miteny de mandeha de ampijabahandrareo a le filoam-pirenena raha tokony isy fusible ao ianao andre matofoloany fusible am'izao fotoana zao ary tadidio tsara fa akapobe ny ty resantsika tsy hiditsatsipirina satria tsika tsy
agrégé amina resaka finance publique fitentsika teto zay tsy agrégé tsika amina resaka droit fa izao koa zany efa tadi tsara fa misy an'le atao hoe DB mifanoratra azy hoe DEB zany hoe tompona andraikitra anareo ny dikan'izay rehefa tratran'le atao mise en DB dia tompona andraikitra tamin'ny famoaham-bola fioarana tao amin'ny famoaham-bola ilay tompona andraikitra iny raha taloha moa izy zany a dia ny fotoana ny fampiresahana an'izay fa zay no nampitain'ireo ray aman-dreny mpiara-miasa ary reo ray aman-dreny be tany amin'ny tompona andraikitra tany amin'ny repoblika voalohany satria tany ny tena anisan'ny nahitana an'izany tamin'izany fotoana hoe na tsy mafy toy zao raha ny fiainana tamin'izany mbola azo ny ainana tsara ny fiainana tamin'izany fa mety nisy ko ny lesoka ary anisan'ny lesoka tamin'izany zay le resaka hoe dépassement de crédit zay satria budget de moyenne nampiasaina tamin'izany makaty aorintsika voanisy an'le le loi de finance zay nanaovana lolfa natonga ny lolfa mika inona fahana zany mifehan'le loi de finance de ifampizarantsika izay le hoe taty amin'ny budget de moyen tamin'izany fotoana tamin'izany vanim-potoana zany a de ankehitriny moa tsika zany a resaka budget programme ka le lalàna tamin'izany fotoana 63 015 zay raha tsy diso ahako dia efa nifoanana iny a tamin'ny talohany 2 tamin'ny andro nitondrany ny généraly Ramanatsoa fa tamin'izany ny resaka dépassement de crédit no tena hoe ny ariary natao fanao satria sanatr'indrany toy ny ataon'ny sasany am'izao fotoana zany hoe tsika rangano tompona andraikitra eto na rivo mivoafaritra vola tokony olanina nandany 900 lay mpitatana n'lay tetibola fandika an-dalàna nefa zany fandika an-dalàna ary tsy vitany fandika an-dalàna tsotra fa any am-penal zany zay grave be faute professionnel any am-penal zany ary mbola mitombony zany am'izao fotoana itenenantsika zao na efa hoe ny alàna ary le resaka budget de moyen izay nisy lalàna 63 015 moa nisan'ny tenana mamaritra sy am' resaka fampiarana azy de efa niova moa zany ary io a de tsara mampatsiahany na ny mpianatra na ny vahoaka mpanara-baovao na isika rehetra vahoaka mihitsy ny amin'ny hoe zatsika tao tsy teknika be le zavatra tamin'ny taona 4 dia misafidy resaka fitantanana araky ny tokony ho izy dia ny filora valomanana tamin'ny fotoana nytondrany de tamin'ny 4 no nisafidy nampiatra ilay hoe marina nadika sy nalaina tamin'ny lolfa frantsay lay izy ny lolfa frantsay na ny loi organique mahakasika ny loi de finance zay moa le fanalavana dia ny ray 4 no ny adopté an'izany na ny ray zay fanapa-kevitray ny firenena frantsay tsy tara isika raha niaraka tamin'ny président ravalomanana fa ny 4 dia efa voapetrapetraka zany ary efa nezahana nampiarina satria inona le tanjona tamin'izany le resaka hoe fitantanana araky ny tokony ho izy lay volam-panjakana sy mivolam-bahoaka amin'ny akapobeny tsy resaka orthodoxie financiera antsika fa resaka orthodoxie budgétaire ihany koa za moa zany resaka somary teknika kely dia zay zavatra iny zany niazakazaka président ravalomanana ny amin'ny fametrahana an'izay zay le hoe tsy niala avy any amin'ny budget de moyen satria efa zay zany za tsy miteny hoe nalaza akory fa hita ny tombony tokony hoentiny zany hoe budget programme zany dia ny ampitana akany am'zany président ravalomanana ary mitarika ny ekipa mba ny amin'ny fiomanana rehetra ny fampiofanana an'izany ary nandefa an'ireo mpiara-miasa taminy sy teknisianina rehetra ao amin'ny fitantanana amin'ny volam-panjakana ny ofana tany ivelany ny amin'ny ahafahana mifehan'izany hitondrana fampandrosoana marina hatreny fotiny tsy hiditra detay amin'ny resaka hoe décentralisation satria mbola sarotra be zay mbola ho avy am'izay tsika aneriany fa izao no ny voapetraka zany tamin'ny 2004 tsara ny mampatsiahany mpiaino atsika fa ny taona 7 anie vao niditra tamin'izany nisy firenena afrikana Guinée, Sénégal, Burkina Faso reny retreretreny de taty aorina vao niditra sy nampiatra izany zao nefa aiza ho izy reny fireneny reny nilaozany isika satria nosombany reto mpitondra ankehitriny reto nopotehany reto ilay sorodalana efa tsara lay ohatra tsara napetraka ny am'izay le resaka hoe mba isiny le tena hoe orthodoxie financière sy orthodoxie budgétaire ny fitantanana araky ny tokony ho izy a izy zany volam-bahoaka sy volam-panjakana zany de nefa ny barana no nipetraka teto nanomboka 7 de inona ny mahazo atsika am'izao fotoana zao fahity tanteraka
zay moa nyresaka mandeha any Facebook any fa hitateraka ny antemera-pirenena fa hitateraka daholo ny androm-panjakana vary zareo mpitondra na tompon'andraikitra am'zany na anisan'ny mpikambana am'zany izay fa anisan'ny manana fahasairana daholo izay izay miteny zao noho ninona noho izay tsy fahaiza mitantana araky ny teniko teo hoe io tsy sitomina ohatry ny any amin'ny fitantanana ny tetibolana tsy miankina fa misy fitsipika-rahana ary ianao zay mamoaka an'zany volo zany mandany an'zany volo zany dia manana misy fetrany tsy azonao ioarana any amin'ny fampidiram-bola dia marina fa tsy voafetra zay ampidiriny any amin'ny nany any amin'ny sampanarahany ehatra io na ny any amin'ny faditseranana io tsy ferana iny le recette iny any amin'ny recette iny recette zany raha ohatra tsika mieritreritra recette 1500 ka mety ho 2000 ny recette na 2500 tsy solana mihitsy fa le dépense zay iny tokony ioatra zay misy fetrany iny zay indrindra misy fetra tsy azonao ioarana inona nefa ny zava-misy am'izao fotoana zao tsy vitany hoe misy tsy azonao ioarana am'izay fandanimboly zay fa misy ihany ko le atao hoe éligible ve na voasafidy ao anatin'le azo anaovana fandaniana ve io tetikasy io raha ohatra zany raisiko ohatra tsotra mbo takatry ny rehetra le izy dia rako fafa ny voasoratra tao nefa zinga ohatra noho ny vidinao de efa tsy éligible zay zay ny mahatonga ny angaviky tamin'ny faniry tany amboalohan'ny tenana hoe vakiondray mandeha nge le hoe rehefa tsy voafaritra atao anaty tetibola azafady tsy azonao atao miandry ianao andre matofilosy filankevitra minisitra miandry ny fotoana ivorininy antemera-pirenena sy ny parlemanta io resahako io miaraka amin'ny antemerandolona izay vo afaka manitsy na ataoke ianareo azany na molavolana io volavolan-dalàna io projet de loi nalefa nareo tao de lana izy de efa mivadika lalàna avy any aminareo mpanatanteraka io fa tsy hoe ianareo na molavolana io de ianareo ny nampandany azy satria ambara fa manana ny maro anisy ianareo na efa manomboka tady vitsy anisy ianareo ao de hoe ataonareo arak'izay tiana atao i zavatra io fa simple décret no anovanareo an'lay izy azafady tsy izay mihitsy tompona andraikitra ianareo isatsokajiny isanambaratongany ny am'izay le hoe fiatahana mitady déroger anao dérogation ianareo ny am'izay andika ny lalàna anitsaka n'lay lalàna zay loi de finance araky ny tegna zay ambony indrindra amy lalàna tsotra tsy loi organique ny loi de finance tady anitsaka n'lay lalàna sy lay tapaka sy autorisation nomen'ny parlemanta ambony noho ny fahefan'ny repoblika ny zavatra ny tapahana teny de miandry anio anao andre matofoloha raha te anatanteraka amin'ny apahany fa ho toizantsika le izy rehefa aveo hoe izay nalefa mitaminerinandraha zay iverenatsika kely zay rehefa aveo zay izy namana fanirasa raha misy azoverenkely faly vetivety fa verenana vakina le izy anamafisana n'izay fanazavany député fetra zay verena kelo vakina vetivety satria manko ity no zavatra tena mahagaga am'le fomba fiasan'le fanjakana vakina le izy faly ho fanatsarana ozy izy sy fanafainganana ny fikirakirana natorataratasy-panjakana amin'ny fandanimbola-panjakana de na nyme toromarika ino tsara na nyme toromarika andre matofolohan'ny repoblika ny hanavaozana ny fomba fiasa mba tsy apikatso ireo asa efa nakatoavina tamin'ny alalan'ny fanaovana tsenambary-panjakana na sy mpanovana arak'izany ny dingana arahana amin'ny fanatanterahana ny fampiasana ny tetibola-panjakana zay rehefa tsara arak'izany ozy izy ny dingana arahana amin'ny fanatanterahana ny fampiasana ny tetibola-panjakana nisy fanavaozana zany tao nataony araka ny voalazany andiny ny voalohany amin'ny lalàna tinge lalàna ordinaire nge ty 2016 009 tamin'ny 22 auguste 22 août 2016 moa dia napetraka eo ambany fiahin'ny filohan'ny repoblika ny farana maso ny volam-panjakana na contrôle financier alefasorangedy alohaloha atreo amin'io no anavatsikafanaokevitra kely fanamariana itya zany hoe eo ambany fanaraha mason'ny présidence ny contrôle financier fa tsy midika fa afaka manavao izy afaka mikitika izy na afaka amolavola zavatra afandray ivelan'zay fa eo ambany fotsiny fiahiny le contrôle financier de eto io tsy ka ho fanatanterahana zany de nraisina ny didim-panjakana ity tamin'ny 28 janvier 2003 nentina nananganana an'lay fiadinany repoblika zany le BSE ty zany aloha zany zao de efa zavatra hafahafa tony
satria ny présidensa zany a no aka an'izay a fanapahan-kevitra zay fa averintsika le izy hoe tsy manana mihitsy fahefana tia loi ordinaire tsotra fa raha finance publique ny loi de finance any ambony indrindra finance publique zany de kakitsika mahitana lafin-javatra ohatran'izao hoe marina fa eo ambany fiahin'ny présidence le contrôle financier fa zao misy baiko vaovao ndray zany any ambadika any am'ilay fomba fikarakarana an'le izy de tia manohy an'le izy député fety tahaka zao ny dingana rana manomboka zao anjara ministra tsiraray no mitondra ny tetika asam-bolana eno tsara anjara ministra tsiraray no mitondra ny tetika asam-bolana projet zany io eo anivony filan-kevitry ministra miaraka ny tombabidy ny tsenanasa izay ataony estimation de coût raha ohatra ka tsy mbola voafaritra mazava ao anatin'ny lalàna amin'ny fenitetim-bola 2023 zany député fitra grave ty a zavadoza ty a zavadoza mihitsy aza esorina eo faly ny mahazavadoza n'lay fanapahan-kevitra raisiny teo anivony filan-kevitry ministra zay dia aloha ampafantaritsika ny vahoaka aloha satria tsy voatery ahafantatra an'izay ny vahoaka ray manontolo hoe etsika mba mifampizara zay kely mba fantatsika matsy ny tsara fantatra de ny atao hoe loi de finance analalàna amin'ny fenitetim-bola de acte d'autorisation zany hoe fanapahan-kevitra manome alalana manome autorisation iza le omena autorisation ny parlemanta ny manome autorisation ny mpanatanteraka zay le dikan'izay ka zay voasoratra de voasoratra tao anatiny zay nolaniny ny solombavam-bahoaka sy ny olona reo no atao hoe parlemanta matsy a ny fitambara ny antemieram-pirenena sy ny antemieran-de olona reo am'le androm-panjakana mpanao lalàna ka zay acte d'autorisation nomeny ny parlemanta zay a ninoninona voasoratra tao tsy afaka mihoatra an'izay a tsy anampiana tsy analana ny plus ny moins ozy ny teny frantsay ny mpitondra mpanatanteraka ao anatin'izany ny filohan'ny repoblika ny prime ministre reo ministra zay mandrafitra anisan'ny mandrafitra ny atao hoe fitondrana mpanatanteraka ka mafisy ny atona indray fa tsy afa mihoatra hoy aho tsy afaka manao dérogation mideroger an'izay ianareo hoe miala mikisaka mihoatra an'izay tapaka teny anivony ny parlemanta izay nareo a fa zay voasoratra de voasoratra inona zany ny tokony atao miandry andray mato filoha andray mato prime ministre miandry ny fivoriana ara-potoana manaraka fa ny loi de finance initiale raha misy ny tsy mazava na misy ny fanovana ny eritretina atao a dia miandry ny volana me miandry ny loi de finance manaraka fandiniana azy a amin'ny volana mena ny atao hoe loi de finance rectificative izay a vo afaka mikitika na misy mitondra ny fanovana zay eritreretin-drareo ho atao de mafisy ko any koa le teo satria ny resaka dépense matsy ny tena mampisy ola nato anatin'ny zavatra ty maninona arareo satria misy fanontanina tonga atao tsaiko manao hoe fa maninona zany a no tia mifarapara ny mandany na mifepito-piasany lay filoha-pirenena aty amin'ny fotoana zay efa volana vitsy a iatrehana ny akamaron'ny fifidianana satria afaka amin'ny volana novambra zany de hiatrika fifidianana filoha-pirenena tokony ano any ihany ko na ny faraparany taona any no hiatrika ny fifidianana reo be ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanàna ary de dimy volana orinan'izay indray a de ho avy ny fifidianana zay hosolombava-bahoaka zany hoe misy maromaro atao anatin'ny heri-taona maninona ary no ny andry aty am'izay efa faraparany fito-piasana fepito-piasanao zay ndre matofoloha no mandray an'izao fanapahan-kevitra zao ary tsy vita an'izay hoy aty eo fa mbola ao anatin'ny fanaovana tsinitsinina zay voafaritra ny lalàna tsy afahanao mihoatra zy tsy fahefanao andre matofoloha fa mihoatra lavitra no fahefana nomeny lalam-panorenanao a izao a fanapahan-kevitra ny raisinareo te nivon'ny filan-kevitry ministra zao dia miomana ianareo fa hiverina am'le resaka andraikitra tompona andraikitra hatray za ara-bola financièrement pécuniairement responsable ny tompona andraikitra mamoaka ny resaka dépassement de crédit ianao teo namana faniry zay misy lizy naka ohatra nampatsiany ny zavatra nitranga tamin'ny repoblika voalohany tsika teo fatadidio tsara fa tsika tsy resako inona ny sazy azo ny fatadidio a fa nisy ny sazy izay azon'reo olona zay tompona andraikitra tam'zany na gestionnaire de crédit mifiatsona azy tam'zany na tsy fatakoreny izy misy an'le gestionnaire d'activité rehefa nivadika budget programme moa izy zany a
dia niovan'izay de hoe tsara ny ko zay fampizarantsika aloha satria tsetsatsetsat tsy aritra aloha mba zavaitsika ampiaino ny am'le hoe raha ohatra ka mbola budget de moyenne resahana dia gestionnaire de crédit ireo le mpikirakira sy mpitantana zany tetibola izany fa rehefa taty aorina nanomboka tamy 2004 ho ia teo rehefa ny safidy ny raisina ny hoe fomba fitantanana ny tetibola mpanjakana amina resaka gestion programme dia lasa budget programme de gestionnaire d'activité ireo mpitantana mpikirakira zany vola zany ary zao koa mbola ohatra anankiray nisy nge ny ohatra tsara avy any amy privé ary netin'ny président Ravalomanana zany satria misy an'le hoe gestion accès sur les résultats na hoe gare iarahantsika malala fa mpandrarananana izy azy président Ravaloma ary mbola izy hatram'izao fotoana zao nanezahana ny mpite anarany fananany sy ny oronasany nanaovana ato zay fa azony raisina tsara mihitsy ary nentiny zany teo amy fitantanana firenena tsy araky ny tenin'ny sasany hoe nampifangarony ilay fitantanana ny volam-panjakana sy ny fitantanana ny oronasa manoka azafady fa nisy ohatra tsara ho iateo fa tsy hiditra amin'ny atsipriny ny am'izay le hoe inona ny ohatra tsara tsy niteny ateo hoe raha ny sotomony any amy privé afaka misitona raha tiro arkesy izy de aty ividianako adidas ividianako naiky ividianako kofafa ividianako andry tsy zay loatra le izy fa le hoe misy ohatra tsara kosa azony raisina amy fomba mbana fanganana zay le hoe famatsim-bola nefa tsy mihoatra ary tsy mandika ny lalàna amin'ny akapobeny amy famam-bola na my procédure nisy netiny mihitsy zany zavatra any nakalesona nge le tiako Madagasikara efa nandray lesona ny hoe président Ravalomanana ekena manaiky izay manaiky ny filoha Ravalomanana rehefa ndraiky izy hoe raha nisy ny tsy nety ifonana fa nakalesona ary ny lesona iny anisan'ny tena zava-dehibe tena goavambe mihitsy ararany olona manao zay zay mihitsy zany ny tena hoe zany natao olo-mpanjakana fa tsy olony fahefana dia azony raisina inona ny tsara tatsy azony sotomana nanam-potoana nandiniana izy ary efa raha iamandreny manana fahamatorana manam-panahy ozy izy ny fiteneny amy faritra zay fa ny hafa ve manahoana fa lenentsika fotsiny io mahazo ny firenena am'izao fotoana zao fa tena fahity tanteraka tena bankiropotra lay fanjakana tena efa bankiropotra lay fanjakana tsy le système ny ratsy tsy lay zavatra napetraka ny ratsy fa araky ny teniko teo nanao toy ny fitantanana tokantrano lay filoha sy ny miaraka aminy ao anatiny ao ny gouvernement ray manontolo naka vola arak'izay tianalaina atao anaty tiro arkesy misy ny projet zay tsy tokony éligible akory de natao tadio tsara araky ny teniko teo fa ho mise en DB ianareo ho tratra an'zay ataoko hoe andraikitra ho adinina zany ianareo raha zay ny tena tiako teneny ary arabola mihitsy ary tompona andraikitra nareo ary zany nampianaran'ny tompoko ladadanay tam'izany fotoana amy mampiasa ny ministera ny tetibola azy mpiasan'ny trésor zay nge ozy izy ka tompona andraikitra manokana amy vola sy ny alalana zay nomenay amy volam-panjakana zay nivoaka fa tompona andraikitra hatramin'ny taranaka zay mihitsy napetrany taminay ary zany ny afatra napetrany taminay mahatonga atsika miezaka itsika mampatsiahatra any ny mpitondra fanjakana hoe tandremy any ndrea tsy saratra hoe valifaty akory no atao fa mbola misy ovay rehefa mbola mba miteniny afa mba enoy hoe misy ny tsy mety manetretena manaiky ny am'izay le hoe misy ny tokony ahitsy satria tsy volanao io fa zay hoe volam-bahoaka ary anatin'zany ihany ko tsy fanana fa mpanofo ianao ao locataire ianao ao iavolohany ray matofo loha patsahivina ianao zany de ty misy ohatra anankiray tsy sanatria ilay club na le club na baolina kitra tena tsy mondrano teny no tsy tianay tsy zay mihitsy fa lay fomba fitenina andre matofo loha azy mampatsiaha anao zay fa locataire ianao fa tsy propriétaire zany hoe mpanofo ianao ary mandalo ianao ao iavoloha hoy izy ianao nefa andrombina atsika ahoana moa ny teniny hoe andrombinatsika kanja zany amrenana le izy manko le tantara zany de bitefetra zany de hoe rehefa tokony anao lalao miverina zany le club anankiray zay mpiaradia amy fitondrana no mpitantana an'le club dia nangataka forfait zany zareo de aveo nandoa an'le lelavola zay sazy de aveo zany ho tambony zany de hoe anamboarana kanja ireny zany zao tsy fantatsika fa maninona manana privilège manokana le club zany satria ve miaradia an'le fa hoe tsisy toerana zany no tao am'le toerana andorany fotsy
de nanapa-kevitra le filoha zany fa ery amin'ny ery kianjany e no misy toerana ao akaiky ny lapa ao amin'ny tany lapa ao ka androbihinana l izy anamboarana l izy de zay le teneny député fitsy hoe tsy anao nge io e locataire ianao locataire ianao mpanofa ary mandalo ianao zay midikan'zay justement hatramin'ny ovinna ny tsy tompotrano no afaka manao zavatra anapa-kevitra ho an'ny olona ny ivelany raha tena ray aman-dreny mandinika marina dia misy hosaitsainy zay teny zay a ary ny akoatran'izay ihany ko mbola indrindrandrindra le sécurité mihitsy manahirina anatin'zay satria tena tany miaramily io sady androm-panjakana ny filohampirenena ny filohampirenena de androm-panjakana de zao no valiny atsika am'izay tia eto fa ozy izy sina tamboa avo be eto de tsy afaka miapita makato amy lapa zany ireo mpilalao baolina kitra de eo le misy le atao hoe fanavahana tsy tokony hitovy ny club rehetra raha tena ray aman-dreny marina tokony hitovy rehetra ary tsy zay ihany fa mbola nisy ko ny fanapa-kevitra ny raisina teo anivon'ny filan-kevitry ministra raha tsy diso dia ny hoe misy toerana satria noho ny aratsy ny lalana zany le fomba fitantanana eto e noho ny aratsy ny lalana asa nanoho ny mareny vohatra anatananarivo satria efa de mahamenatra efa potika ny fiarina ny fivezivezena efa maka fotoana avoroa avy telo eny nefa ny fiarina efa tsy zarizary efa tsy manjary mihitsy fa tsy vitany hoe tsy zarizary de inona ny fanapa-kevitra ny raisiny lay mpitondra ho ampihana zany ny eo anivony commune urbaine Antananarivo fo raisiny fitondrana fohy be ny réhabilitation na ny fanamboarana ireo lalana misy toerana 250 angamba izay ho amboarina de zao ndray mifanontaniana mipetraka ara mbola ao am'le fitany lana ihany zay tsy hoe tsy tiako akory Antananarivo teto na lany anay solom-bavambahoaka teto koa nisy am'y fotoana na lehibe anay fa izao le izy misy reny voaparitany eny eto de misy faritra 320 any ambadimbadika rehetra any feno lalana simba maninona moa no volam-panjakana fohy be no anapina ary maninona no Antananarivo no ny fidina fa ahoana moa zany ny Tomasina nga tsara dao ny lalana ny Tomasina anangeny nisy any tena avokavoka Madagasikara fivoahany etany manao na le lalam-pirenena faharoa impirina mpanantenainy lay voloham-pirenena zao nid de poule zay Jolay 2024 tsy tanteraka zao nid de poule daholo izy fa ianao zany no mitady lalana hoe aiza moa zany misy tsisy lavaka fa anaty lavaka foana ianao zany no midina am'zao fotoana zao nanaka-ty io ara midina piscine mandala ery am'lay ina moa ny anaran'le miolana ery amy 67 hectara fa de tsy de zao iverenako le hoe fanavahana fitany lana tsy ampiady atsika akory sanatry amy faritany enina na mifaritra 320 fa hoe maninona no Antananarivo no nandraisana fanapa-kevitra irery fa ho ampininy fitondrana fohy be amin'ny fanamboarana sy réhabilitena izany lalana ao anatin'zany fa tsy mba fikojakojana le izy zany hoe le izy nge fa ohatra no amboarina mihitsy fa misy lavaka ohatra ny efa 2 metatra ny laliny tsy ao anatin'ny fikojakojana zao fa tsy maninona atao hoe fikojakojana marina zay faniry de ahoana zany le faritra 320 hafa te mbola iverina any ahako ao anatin'zay any ara tsy maninona fa tiako zay ho fantatry ny vahoaka ihany fotsiny fa manahoana ihany ko nakaiza ny volam-panjakana nakaiza ireo efa autorisation nakaiza ny vola efa nahazona autorisation teny amin'ny parlemanta tam'ireo le lalàna mifetetbola lanina nomboka tamy 7 na manahoana koa ny toy any reny satria tokony mbola ho adinitsika itsika akory tsy miresaka amma hoe mpikambana eo anivon'ny androm-panjakana ny tenanay masolom-baboaka fa mafandarana miara-monja miaraka am'ty mpamakafaka mafatrapo ty de ifaniry zany ny amin'ny hoe aloha aka ny kongotsika ohatra raisiko fotsiny ny 6 miliarany prévu tao anamboarana fotodrafitrasatra naninona arany tsy natao zay asa zay naninona ny tsirosoana nefa efa lalàna efa nomen'ny parlement autorisation ny mpanatanteraka ny amin'ny rosoana tam'zany fanamboarana fotodrafitrasa tany ikongo raha fotsiny zay nisy ny tany mahajanga nisy ny tany amin'ny fianaratsoa nisy ny tany amin'ny faritra maro rehetra de zao ny tena zava-doza sy ny ataoko hoe ohatra raha tsy omeny ty fitondrany ty de araky ny teniko ty hoe rehefa tsy ahay lalàna tsy ahay droit tsy ahay finance publique itsony ny am'zao fitondrany zao sy ny zavatra nataony ohatra ny tsy ahay itsony tsy ohatra tsara nomeny fa mifanohatra am'zay sao de raisiny namana zavatra hafa de zao ara jerevy koa ny ohatra nataony inona moa natao hoe loi de règlement ny loi de règlement de ahafahana atao hoe mitsara ampitahaina inona ny voasoratra atao amy loi de finance na nahoana ny fampiarana azy fampiarana zay loi de finance zay de sahako ny miteny amitsika
fa hatramin'ny tondrany atao hoe na voafidy hono a lay filoham-pirena ankehitriny indray mandeha mbola nisy loi de règlement vao tamin'ny session anay farany teo no nydiniana izany loi de règlement zany zara raha nisy solombavamboaka tonga tam'zany raha tokony isy ataony zany zavatra any de jereo vao gnele ohatra hoy ato hoe jereo raha sao de mbola mba misy asivy fanetretena raha mba hitanareo nisy zavatra tsara azo nalaina tahaka tamin'ireo fitondrana ny fandimby hatramin'ny azona faleovatena eny na hatramin'ny ataoko hoe tamin'ny fanjanahantany aza tsy mamena ndraiky miteny raha ohatra ka nylolo fandresantsika teo hoe nalaina tahaka nalaina avy amin'ny ohatra frantsay 2004 tsika de navita azy fa ny fioarana ny zavatra tsy tokony éligible ny tetikasa sy ny projet tsy tokony éligible ny rosona ny tokony zinga ny vidina ny zinga efa be deabe aniko fafa ny tokony vidina zinga be deabe no ny vidina dia zany retretrany ao ny resaka zavatra tsara napetraky président raha valomanana ohatra tsara nomeny mbola tsy nisy ange zany raha tsy niditra tam'le lolo ftsika 2004 le resaka atao hoe taux de régulation tsisy mihitsiny nefa ino ny fomba ahafahana tsara zany nameny ny fandanimbola mpanjakana ihany ko satria ny taux de régulation zany ahafahana mijery hoe eto isanjato indray aloha lanitsika am'ty eto indray ty volaniditra arakaraka satria resety sy ny dépense no mitondra an'io zay indrindra akoatra n'lay hoe volo omeny mpamatsy vola député fetra akoatran'izay fa voasoratra dia aloha mpahafantaritsika ny reto mpitondry reto sy ampahafantaritsika n'zay mbola tsy mahalala hoe tam'zany fotoana nitondran'ny président Ravalomanana zany dia misy ny fivoriana isan-kerinandro isaky ny alatsinainy amorina ny re tompona andraikitra my fitantanam-bola mpanjakana ny amin'ny hoe na eo ny vovoasoratra sy lany teny anivon'ny parlemanta fa isan-kerinandro iato eo dia hoe manaona ny situation ny resety aiza ho aiza ny vola niditra nandritry ny herinandro iny de inona ny dépense tokony ho atrehana afahana malala amin'ny fotoana rehetra zany hoe tsy oatra n'lay fandaniana afahana mitantana le tena atao hoe isy zay le bonne gouvernance ary voafaritra ny lara-pahamehana mba tsy oatra ny tokony holanina ny fandana zay atao tsy oatra noho ny vola miditra satria mbola tombana neny natao tamin'ny loi de finance na efa lalàna iny e na nisy autorisation ara nomen'ny parlemanta mbola tombana izay fa de zay zany no natsara azy zany ohatra tokony ho raisiny ity fitondrany ity fa tsy ny zavatra hevitra taingina ny manaitaitra ny mamirapiratra androany ah vorovahoaka anaovako an'izao ianareo oatsangatsika atsiry ataotsika ny usinina an'izao amboaritsika ty zavatra ity aiza le vita afaka misolo-tenina ny faritra nahalany azy avy isika solom-bavamboaka satria solo-tenina nyreo vahoaka avy any fotiny isika hoe itiny nampanantenaina itiny tanteraka mba avoay hoe ary ny fanontaniana tsy valiana fanontaniana satria nendrareo mantsy de isaky miteny raha mahay mitantana izy a de tokony mamaly ary asiana fanetretena hoe eny marina tsy vita tya fa ezaka izay ny tokony nataony fa raha nisy mipampanantena nanao zavatra araky miteniko te manaitaitra nandingana ny fahefana nomena azy sy ny oatra ny fahefana nomena azy a tsy nisy oatra nyity fitondrany ity zay zavatra azo ny saina nieritreretina na tsy azo ny saina nieritreretina de nataony avokoa betizy a après betizy namana faniry vereny kely le taratasy teo fa le amaraparana azy de vakiran kely fotsiny ty taratasy faharoa ty zany le tena marana azy tsika de vakitsika ohatran'izao fotsiny izy hoe anjaran'ny ministra tsiraray no mitondra tetikasa mpanjakana zany a tetikasa mpampiasam-bolana mitondra le projet zany a eo anivony filakevitry ministra miaraka mitombabidiny tsenanasa zany hoe le estimation de coût io raha ohatra ka tsy mbola voafaritra mazava ao anatin'ny lalàna amin'ny fenitedi-bola 2023 izany zavatra zay voasoratra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana sy ny tedi-bola mpanjakana araka ny tenen'ny député fetratrao no tokony anaovana fandaniana zay zany le zava-dehibe ary mazava le aty ambony resahana de hoe fanavaozana ny entin'ilay a teo anivon'ny fiadinany republika inona moa ny zavatra tokony ho avaozana tsy hoe misy an'le lalàna 2016 ty réseau 09 eo ambanin'ny fiahin'ny présidence ny contrôle financier de afaka mikitika izy manavao izy manamboatra izy tsy afaka izy eo ambaniny fotsiny contrôle financier manaramaso arak'izay lalàna nomeny lalàna azy fa tsy hoe mbola andeha hikitika vaovao indray hanamboatra indray hisolatsorana zavatra hafa indray hanangana zavatra hafa indray zany a zavatra manahirana zany zay e zany ny anton'ity fandarina resahantsika ity hoe
le fanapahan-kevitra zany mety misy fanapahan-kevitra antony amoambola hafa ny ambadika any fa raha fitiana koa ny teny député fetra teo de zao rehefa miresaka teti-bolam-panjakantsika ny resety sy ny dépense ny resety de aza atao ny mihoatra lavitra n'izay etry ny eritreretina raha ohatra 2 ny resety ny eritreretintsika ho am'ty taona ty ho ampidirina ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ka nahita 3000 na 4000 tsika zava-dehibe zay satria ny asa tsara daholo zany ny sehatra rehetrarehetra fa ny dépense tompoko raha ohatra ka voasoratra mazava tsara hoe ny dépense 700 nefa ianao manao dépense 570 na 700 tena faute professionnel zany fa tsy mahazo metra am'izay tena tokony olanina fa sady tsy faiza miasa zany no misy endrika ihany ko zany any ambadika any fanodinana am'le volam-panjakana zay zany tokony hitondrantsika fanamariana am'izay député fetra manamafy n'izay fanambarana teo sady mamaraparana antsika ny hoe fantsahan-dalàna fanolanana lalàna fanaovana tsinitsiny lalalàna lay zavatra taon'le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao fa mazava tsara ho an'izay mianatra momba fikarakarana ny teti-bolam-panjakana de malala tsara ny atao hoe Paul de vakina mivadika avaty arina izy POLE de rehefa vakina mivadika izy engagement liquidation ordonnancement paiement dikan'izay procédure tompoko ny famoaham-bolam-panjakana sy fikirakirana amin'io fa tsy hoe ataon'ny sasany an'izay mila afinaritra azy fotsiny sy ahafahana mahazo tombony am'le famoaham-bola satria hiarika fifidianana zay zany le mila tandrematsika ka nitondrana n'izay lafi-panazavan'izay député fetra sady mamarantsika fanamafisana no etiko a satria efa eo lay tsy fisiny zay bonne gouvernance zay a tsy fisininy atao hoe état de droit tsy ho ny eto am'ty firenena ty fa ohatra ratsy am'ny lafiny rehetra no nomeny lay mpitondra dia amarana ko azy amafisiko ny teniko teo hoe tadio a fa misy ny sazy mifandray am'izay tandrify izay a rehefa ohatra ka misy a ny fanatanterahana fanandanim-bola tsy nankatoavina inona le tsy nankatoavina de lay nanomeza ny parlemanta alalana ny mpanatanteraka nefa ny oaran'zay a dia mamerina zay a mamerina ho iateny isohatra ny raisiko teo a averinao ny volam-panjakana mbola tsy resaka ny kolokolo efa mbola zavatra hafa iny a mbola tsy resaka blanchiment a satria blanchiment mbola misy endriny maro ny resaka hoe vola maloto avy any amin'ny terroriste avy any amin'ny zava-madomelona fa ny fanodikodinana ny vola io etra-panjakana io fanaovana zaramantany io zavatra volam-panjakana io zany rehetrany vola tsy amin'ny ara-dalàna ny fiaviny blanchiment daholo zany rehetrarehetrany ka de zao tadio zay teny zay hoe misy sazy mifanandrify indrindra hoaniny mpikirakira sy mpitantana ny volam-panjakana fa so de mieritreritra hoe zay no mpitondra dia ataonay a araky izy tiavanay azy a izay fitantanana indrindra ny famoam-bola mpanjakana zay tsy manam-potoana tsy afaka mivalaparatsika fa ny amaranako azy a tsy ny am'izay tso fa tsy misy ifandraisana to satria ny vavao nisy de tonga de epita amina resaka ray farany a ny amin'ny hoe nofaranana omaly a ny ina moa zany resaka misy fifidianana vonjomaiky lisitry ny mpifidy vonjomaiky a tena anivon'ny seni de misy moa zany ny antso a zay nataony reny le rafitra ratsamangaiky an'ny seni a eny amin'ny distrika sy ny commune ireny ny zavatra fanamariana azo atao aloha dia maro fa tsy afaka ivalapatra de ny voalohany a dia misy ny latsaka ambany be indrindra ho anatananarivo de ao mampametra-panontaniana tsy mahakivy la izy satria fa fantatra ny fomba fanaony zao fitondrany zao a sy ny mpiaradia aminy misy ny tsy mazava ao misy mampametra-panontaniana hoe Antananarivo zay anisan'ny nanaovana anisan'ny fandetanana Antananarivo reny vohatra Madagasikara Antananarivo zay nahazahony ny filora valomanana vato atrany betsaka hatrany a tam'ireo fifidianana ny fandimby na filoam-pirenena io na solom-bava-bahoaka na fifidianana zay rehetra nisy teto naotra ny kisendrasendra vitsindrindra izany olona na risika ny soratra anarana zany dia inona ny tiako atongavana manetana atsika satria zao ny resaka ny fanaovanay a tam'le tompona andraikitra ary isaorana azy kosa fa nanome lahara-taroby laharana finday a zany tompona andraikitra zany ary tokony anao toy izany ny hafa rehetra hoe alaivo angatao ny numéroany a ireny tompona andraikitry ny ratsamangaiky any seni ireny anivon'ny distrika na ny commune ny amin'ny hoe inona le toromarika ho atao anatin'ny 20 andro farany atao anatin'ny andro faraparany a izay a mbola ho afahatsika
tokony hiditra anaty lisitry ny fidy de izao ara amarino ny anaratsika fa raha ny tokony ho izy tokony ho androany na raha ampitso de tokony efa ho tonga eny anivon'ny fokotany eny a ny lisitry ny fidy a vonjomaika zay ny faranana vonjomaika tsy midika kory zay hoe tsy afaka miditra ntsony isika fa hatramin'ny faraika amby telopolo ny volana me zay mbola afaka dia mbola afaka misoratra anarana ary mbola any tanana atsika rehetra zany ny am'izay le hoe tongava re misoratra anarana fa ho atsika zay fa nisoratra de ndao amarinina ny anaratsika raha efa ao satria tokony ho ia teo efa ao anatiny a ny anaratsika rehefa nisoratra anaratsika ary hoentsika ilay taratasy lay takelaka izay nanapirofa fa efa nisoratra anaratsika ary tokony efa ao anatiny zany lisitry mifidy a navozina hatrany fotiny zany dia raha ohatra ka manda satria efa misy mo mifampifangarona andraikitra misy mifanitsahana andraikitra nge tao anatin'zao fisoratana anarana sy fanavozina ny fotiny lisitry mifidy zao hoe naninona mo fa tsy maninona fa naninona ara mo no président ampokotany no tsy maintsy ho atonona napetraka teo amindreo zay fanontaniany zay de eny ary fa hanendrolo lafa satria ianao nge matetika tsy eo président ampokotany e nefony izy ihany ny afaka mandray a lay fisoratana anarana mifanohatra amy lalàny zay satria zao tokony ho ratsa mangaika any seny fa tsy solotena ny ratsa mangaika ny ministerany aty tany izay président ampokotany no mandray an'lay fisoratana anarana sy manoratra ny anarany olona fa tsy maninona hoe fa zay atao anareo fa nareo moa zay le mbola fanitsakitsahana sy fanolanana ozy namana faniry teo fanolanana lay voafaritry ny lalàna hoe ny solotena ny ratsa mangaika any senia aty fotiny aty de ny any amin'ny CED ny any amin'ny commune sy ny any amin'ny agent électoral sy ny agent recenseur ireny ny solotena ireny ny tokony ao am'fokotany mandray ny anaran'ny olona raha manatona ny olona fa tsy ny président ampokotany velively ka tokony ho amboariny zay zavatray a dia mijoroa hatramin'ny farany fa raha ohatra mbola mahita ny anaratsika tsika tsy ao a de zotsika ary adiditsika ny mitaky am'y fomba entitra hoe avao isorato eo ny anaranay io ny lisitra tsy ao ny anaranay a fa misy moa ny toromarika zay mbola omentsika eto amy miara-manonja omentsika am'ireo tompona andraikitra na ny tanora na ny vehivavy nareo le solotena ny mpanaradi flora valomano anatin'zany ny tim eny fa reo ataoko hoe aty anivo mifanoherana amin'ny akapobeny omentsika ny toromarika ny am'izay hoe zao ny tokony atao anareo a eny anivon'ny fokotany eny ka dia izay indray a anompanatsika ny anisan'ny fotoana sy ny amin'ny herin'ny androany fotoana iverenana eto a fa dia zay a no ametrahako namana faniry satria mbola misy ny adidy a izay mbola oatrehantsika sy ny fotoana zay mbola ovonjentsika dia ao anatin'izay a no ametrahana ny veloma mandrapiresaka mandrapitafandray a tompoko lahy sy tompoko vavy eny ary de makasitraky tsika ny tonton mota raha kotondrina alleloia ny solomamboka ny madagasikara fetrara lamizafy mololona tafaradalina tam'ty androany alarby fa 12 ny volana aprily ity de tahaka zany any keo ny saorana mifaly josoa ionja atao ambadika atao ryzankla any ambony any sy ry tonton radany ny kepa rehetrarehetra naizanaiza dia isaorana isika ny any amy radio mata tena tsy haitsika mihitsy ny manadino reo namana mafinaritra ireo nomsa malala ary robena de ianareo mpanaraka zany a ny pitandramasina sy eto atoerana de ame fotoana anareo ray zany zay anatin'ny fandarana zay omanina fa hoan'ny adidy amanandraikitra aloha de ndeha amita an'izay adidy amanandraikitra zay de samy manao an'izay farany tontolo andro mahafinaritra zay tsika rehetra de ianoka indray ho an'ny tontolo andro mahafinaritra ho an'ny rapitso sy ny ambony sisa misaotra tompoko lahy makasitraka tompo vavy